fiadanan'ny tompony hoe ilay nitenen'i Jesosy Kristy hoe avelany aminareo dia omeko anareo izy. Izay fiadanan'izay ny anjaka sy hitoetra betsaka ao anatsika tsirairay avy. Andehantsika ifampiarahaba. Andehantsika ifampiarahaba hoe arabaina hoe ry vehivavy mahery rehetra. Arabaina ry vehivavy mahery rehetra. Mialatsiny ranadafa andron'ny vehivavy moa zany androany dia tena hoe faly be izay vehivavy mifampiarahaba. Fa tsy latsa-danja amin'izany koa arabaina koa ianareo ranadahy malala dia ny tompony omba anareo mandrakariva. Ozy ny tenin'olona hoe fanakamalemy io ntsika vehivavy. Fa androany kosa Jesosy Kristy miteny aminao, miteny amiko, miteny amintsika tsirairay avy izy rahavavy hoe vehivavy mahery tsika. Tsy fanakamalemy zany tsika amin'ny anaran'i Jesosy fa vehivavy mahery. Andao hitehaka ho an'i Jesosy ho fankasitrahantsika azy. Misy tenin'Andriamanitra manamarina an'izany teny izany ao amin'ny bokin'ny Apokalipsia 2:20-7:20 hoe afaka vakiantsika io tenin'Andriamanitra io rehefa any an-trano rehefa manam-potoana malalaka tsika fa atery ny fotoanantsika fa io Apokalipsia mba hoe ahafantarantsika lala hoe inona ny tian'i Jesosy, inona ny tia mpanompon'Andriamanitra ny tenenina, ny tian'Andriamanitra ny tenenina ao anatin'io bokin'ny Apokalipsia io. Manamarina an'izany hoe vehivavy mahery anie zasy ianao. Dia ao amin'io bokin'ny Apokalipsia 2:20-7:20 dia ozy hoe ary ilay vehivavy dia nomena ny elatra roa any voro mahery lehibe anodinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany. Amen. Mety hoe misy miteny hoe anodinana ho any anefitra hoe way ho any anefitra indray ve izany. Mety misy rahavavy miteny eto hoe ho any anefitra indray ve izany. Ie, izay mihitsy aloha ilay plan'Andriamanitra ho any anefitra satria nahoana Adama anie tany anefitra no foronon'Andriamanitra. Tany anefitra izy no foronon'Andriamanitra dia io Adama no foronona io nakany taola tehizana nahatonga ny vehivavy nisy. Dia ho any anefitra tsika, mila manaiky tsika, mila mankatoa. Fa inona ny antony andefasan'i Jesosy atsika any anefitra? Misy by anankiray toy ilay teny hoe ho any amin'ny fitoerany. Misy toerana zany efa voasoratr'Andriamanitra ahitany anao, ahitany anahy, ahitany antsika rehetrarehetra, ahitany an'io ankohonantsika io, ahitany an'io vadintsika io. Dia izao itsika vehivavy androany nomeny an'izany teny izany. Nomeny ny elatra roa any voro mahery. Fantatritsika hoe inona izany voro mahery? Fantatritsika izany voro mahery. Dia izany zasy ianao androany. Nomen'Andriamanitra an'izany teny izany zasy ianao androany dia izao hoe aza matahotra ho any anefitra, aza matahotra fa andaontsika hisaotra an'Andriamanitra foana. Tena hoe andaontsika amin'izao fotoana izao hitsangantsika dia hisaotrany amin'izao fotoana izao. Tsaroa fa be dia be ny vehivavy amin'izao fotoana izao mety hoe manana etaeta izy ho eto amin'izao toerana izao natrika ho eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra fa saingy tsy afaka izy fa nahoana ianao io, nahoana ianao ny tonga eto satria ao Andriamanitra, tian'Andriamanitra lavitra ianao. Tsy hoe tsy tiany zareo fa androany zasy ianao ampiasain'Andriamanitra ilay voro mahery andao hivavaka ho an'ireo vehivavy izay tsy eto amin'izao toerana izao. Andao hisaotra aloha ny amin'izao andro izao hitsangantsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izao hoe andro nomeny hoe ho an'ny vehivavy izao misy tombony lehibe zany, misy tombony be zany hoe andro ny vehivavy dia andaontsika hivavaka ho an'izao fotoana izao hivavaka ho an'ireo rahavavy malalantsika rehetrarehetra izay tsy afaka manatrika an'izao fotoana izao. Mety misy tena hoe ao anatin'ny aretiny izy ve dia eo ambony fandriana dia tsy afaka. Mety misy hoe any amin'ny asa any dia tsy niliberen'ny patron mety misy hoe tsy afaka mihitsy noho ny antony maro samihafa dia hoentintsika mbavaka ireny. Ataontsika hivavaka tompoko. Ray malalo tena velom-pisaorana anao ny aminay, velom-pisaorana anao ny fonay Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay omenao anay foana. Tena hoe fotoana tena feno fahasoavana Andriamanitra omenao anay, ahafahanay foana hoe manome voninahitra ny anaranao, ahafahanay foana manamarina hoe izahay no forononao dia ho anao. Sy ahafahanay manamarina an'izany Jesosy. Tompo tsy hoe izahay no iza dia hoe tafajorona hoe tonga eto amin'ny fanatrihanao, fa marina loatra ilay tena hoe tsy misy mahay manantona anao raha tsy efa nitao mifananao. Jesosy tena mankasitraka indrindra ny amin'ny fotoana an'izany fanahinao izany Jesosy malala.
tena hoe androany zay Jesosy miankohaka ny aminay rehetra dia manandratra anao zahay. Jesosy misaotra ny aminay hoe andro ny vehivavy androany misaotra fa tena hoe tsaroana manokana izay vehivavy Andriamanitra. Tena mankasitraka indrindra tompo malalo dia indreto zahay tena hoe misaotra ihany koa ny amin'ny kadô mambe Jesosy fa tena androany amarinina hoe vehivavy mahery zahay ataonao hoe nomenao ny elatry ny voro mahery zahay androany Jesosy. Tena mankasitraka fa tena fanomezana tsara indrindra tompo malala fahasoavana avy aminao zany. Tompo malalo ny aminay rehetra amin'izao fotoana izao dia miondrika tanteraka eo aminao. Ianao ilay parinay, ianao ilay ny andohanay, ianao Andriamanitra ilay fiafaranay ihany koa. Jesosy ny fotoana androany dia fotoana tena hoe fantatray hoe eo amin'ny fanatrehanao, fotoana tena iarahanay aminao, fotoana tena hoe omena ianao tanteraka ny tena hoe lapa Jesosy raiso ny fahefana feno Jesosy malala fa ny aminay rehetra androany tena hoe ankatoanao, ny aminay rehetra androany tena tianao Jesosy. Mety efa hoe tena efa tianao zay hatramin'izay fa androany indray Jesosy malalo eto amin'ny fanatrehanao, fantatra hoe hiteny aminay ianao, fantatra hoe handratsana anay ianao, fantatra hoe hanangana anay ianao, fantatra hoe hanavao anay ianao, hanamarina ny teninao indray ianao androany Jesosy malala hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra dia inonay izany androany Jesosy malala. Tompo androany adononay amin'ny anaranao no hiteny anay fa ho adononay ny tabataba n'izao rehetra izao fiainana izao adononay izany fa tena eo aminao zahay ny toetra Andriamanitra. Tena hoe hisitraka an'izany fanavaozana izany indray zahay androany, tsy izahay vehivavy rehetra Jesosy fa nareo anadareo ndray mpianakaviana Jesosy izay manatrika an'izao fotoana izao na miaino amin'ny alalan'ny direct na mijery amin'ny alalan'ny direct na ireo izay mbola hotominao eny an-dalana eny ho avy eto Jesosy malala dia tena hoe hisitraka iaina ao anatin'izany fanavaozanao izany indray Jesosy dia tena hoe misaotra indrindra ilay malala. Tompo malala matsiaro foana zahay, matsiaro zahay ilay teninao tamin'ilay vehivavy anankiray hoe zany manana rano manana rano tsy mampangetaeta mandrakizay dia teo ilay rahavavy vao tena hoe liana taminao fa zahay kosa Jesosy malala fantatray fa ao aminao ny fiainana ianao mihitsy ilay niteny za tonga mba hananana fiainana dia fiainana be dia be Jesosy dia izay tena hitoetra amin'izany fiainana izany. Ianao no fiainanay dia tsy hangetaeta zavatra hafa intsony izay Jesosy satria tena feno anao, tsy maina ny aty anatinay, tsy maina ny fiainam-panahinay, tsy maina ny fonay, tsy maina ny sainay, tsy maina Jesosy satria ianao ilay rano miboboka tsy mety ritra velona aty anatinay tsirairay avy. Tompo malalo dia izao fotoana izao Jesosy ilay fotoana anao indrindra fa ny aminay rehetra Jesosy miankohaka aminao ary manandratra anao. Misaotra indrindra ilay malalo, misaotra ny amin'ny teninao izay ho avy eto, misaotra ny amin'ny mpanomponao izay ho ampijoroanao eto Jesosy malala, misaotra indrindra fa renireny Jesosy malala dia ampiasainao mba hahatongavanay amin'ilay toerana, mba hahatongavanay eo amin'ilay toerana izay hitondranao anay. Dia misaotra Jesosy raiso ny fiderana, raiso ny fiankohofana, raiso Jesosy hatramin'ny tsodrano Jesosy malala tena hoe raiso dia misandrata ianao. Aleluia, aleluia. Aka tsika rehetra izay faly amin'Andriamanitra ika mafy hoe aleluia. Faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Romanina 10:10 manao hoe fa amin'ny fony inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava ao nanikena azahoana famonjena. Manasantsika ary hamaky ny salamo salamo 7:20, salamo 7:20 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika miaraka rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Andriamanitra ianao, tady ianao fatratra aho, mangetaeta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano, toy izany nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao, fa tsara no ny aina ny famindraponao, ny molotra ideranao, toy izany nisaorako anao raha mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no anandratako ny tanako, toy ny vokatsoky sy tavy no fikisany fanahiko ary amolotra falifaly no ideran'ny vavako anao. Aleluia, amen. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka indrindra anao zay.
mame voninahitra anao zay satria Andriamanitra ianao. Tsy misy tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Dia raha laza ny saotra ny fankalazana dia ho anao irery ihany izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mideranao amin'ny fonay manontolo izay raha eo. Ary maniry anao, maniry hitanao, maniry ho vanginao indray eto amin'ity toerana ity. Maniry ho troninao. Jesosy fantatrao ny momba anay rehetra. Mila anao izay Jesosy ianao fanantenanay, ianao ny zavatra rehetra aminay. Voninahitra dia anao irery ihany. Amin'ny anara-tsarobidin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia. Amen. Alleluia. Tahin Jesosy daholotsika rehetra dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ihany koa ao amintsika tsirairay avy. Dia andaontsika mbola hifantoka tanteraka ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Andaontsika hankasitraka azy fotsiny ny amin'ny fotoana izay omeny antsika tsirairay avy androany. Tena hoe ndao hisaotra satria navahan'i Jesosy indray tsika nataony tonga teto. Tsy nono hoe ny amin'ny herintsika na ny fahaizantsika, fa tena hoe noho ny amin'ny fitiavany antsika dia nataony tonga teto. Alleluia. Sandrato mivavaka ao ary Jesosy io. Tena mankasitraka feno anao zahay androany. Fa tena Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao. Misaotra fa tena anisan'ny navahanao zahay androany. Andraindray izay tokony ho raisinay avy aminao. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao sahady tena manohy izay androany Jesosy hoe raisindray ny seza fiandriananao eto amin'ity toerana ity. Ataovy indray izay tianao Jesosy io. Fa ity ny momba anay rehetra tolotray ho anao, ny fonay, ny momba anay rehetra Jesosy. Tahaka ny teninao, tenin'ny Salamo milaza hoe fotorotoro izy izy fanatorotoro. Izany ny tena fanatitrandrasanao aminay. Dia ity ny momba anay rehetra Jesosy. Raiso tena hoe tonga soa ianao amponay tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Aoka tompo tena hoe ny fanatrehanao ny anjaka eto. Tena tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Tena tonga soa indray ianao androany ao anatinay tsirairay avy. Alleluia. Tsisy toerana Jesosy tsara mihoatra noho ny eo amin'ny fanatrehanao. Alleluia.
Jesus ampihoany fanatrehanao. Zany Jesosy eo aminao mahatsaranay, eo aminao ihany mahasambatra anay. Tsisy toerana ankoatrany eo aminao Jesosy mahatamananay fa ny fanatrehanao. Zany Jesosy ny tena hoe zavatra tena hoe etaetaponay hoe eo amin'ny fanatrehanao foana amin'ny fotoana rehetra, naiza misy anay, ninona nataonay Jesosy, aoka ny fanatrehanao ny anjaka tanteraka ao anatinay. Dia izay Jesosy tena mankasitraka anao satria tena hoe manana anao zahay, tena hoe tsy mandeha irery zahay, tsy mamela anay ho kamboty ianao Jesosy, tena hoe mankasitraka fa eo foana ianao. Ianao no ilainay isan'andro Jesosy, tsy mahavita tena irery zay Jesosy raha tsisy anao Jesosy, tsisy ankoatra anao Jesosy afaka micomprendre anay, tsy misy Jesosy. Tena ianao no ilainy foana Jesosy. Alleluia. Kasitraka Jesosy io amin'ny fisinao fiainanay Jesosy. Isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra, isa-segondra Tompo milanao. Isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra, isa-segondra Tompo milanao. Funisak'io ny fanaik'io, maniry mafy anao, sisy toerana takaloko ny ho anilanao, ny eo akaikinao iantompo no matsaray itoetrao,
lalinao aminao Jesus mangetaeta lalinao milanao zahay tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao
Alléluia. Misaotra an' Jesosy fanomeny tombontsoa-pahasoavana afaka mizara aminareo eto androany dia misaotra ny dada sy mama koa name an'izany tombontsoa manokana izany. Misaotra betsaka tompoko. Afaka mipetraka angambonareo. Arabaina isika vehivavy androany fa fetin'ny vehivavy androany dia miavaka tsika satria tsy mba misy ny fetin'ny lehilahy. Mety hoe misy ny fetin'ny ray fa tsika koa manana fetin'ny reny dia rehefa fetin'ny reny ary ny antsika mbola malaza kokoa noho ny lehilahy noho ny ray. Alleluia. Dia tsy hitako hoe inona moa ny dongintsika hoe hitovy zo amin'ireo lehilahy ireo. Izay lazain'i Jesosy izay lazain'Andriamanitra no marina amintsika. Isika eo aminazy efa manana tombam-bidy lehibe. Eo mason'i Jesosy tsika tena hoe valeureuse be. Amen. Nangatantsika amin'Andriamanitra dia le fanahy mahery mba hameno antsika tsirairay avy ka tonga antsika ho sahy amin'ny fotoana rehetra izay andrany antsika mba hitory anazy hitory ny filazantsara. Amen. Ho vehivavy mahery ampiasain'Andriamanitra ny tsika vehivavy rehetra. Amen. Andao ny vakintsika amin'ny Petera voalohany toko 7:1 ka hatramin'ny 9. Atoy izany koa amin'ny anaran'i Jesosy atoy izany koa ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo mba voataona fitondran-tena amin'ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny azy raha tahi misy tsy manaiky ny teny rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondran-tenanareo amin'ny fahatahorana. Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra ny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjona fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho loha dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Fa tahaka izany ny ravahan'ny vehivavy masina fahiny dia nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny dia tahaka ny Sara izay nanaiky ny Abrahama ka nanao azy hoe tompoko. Dia zanany anareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Amen. Izay ny tenin'ny tompo. Jereo tsara nge fa soa manana valeur be eo mason'Andriamanitra tsika rehefa miravaka fo sy fanahy malefaka, malemy, milamina, doux, calme et paisible. Amen. Vehivavy manana fitondran-tena tsara, manana tahotra an'Andriamanitra. Izany tena hoe takian'Andriamanitra amintsika izany. Ao atokantranotsika izany tsika dia tokony iainana izany hoe vehivavy milamina tsara izany, doux tsara, malefaka tsara. Aoka tsika vehivavy tsika rehetra tsy ilay vehivavy tia miady. Misy fiteny zay hoe mpiady an-tsena tsamontsika anie izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy tian'i Jesosy izany hitantsika izany amin'ny Korinthiana voalohany toko 12 ka hatramin'ny 9. Efa ao anatin'izany ve ianao? Sa le mbola mihevitra foana hoe ny bika sy ny tarehy no tiavan'Andriamanitra antsika na ny tiavan'ny vadintsika antsika? Tena tsia fa le ao anatin'ny fotsika, le ao anatin'ny fotsy miloaka, le toe-po izay ny takian'Andriamanitra amintsika. Toe-po milamina mbola veriko foana ilay izy doux, calme, mety hoe tranquille koa ary paisible, miaina ao anatina paix foana. Amen. Ny teny vakintsika to dia hoe manaiky ny vadinao, manaova soa foana ho an'io vadinao io lehilahy vadinao io, fa tsy tsara ny fanambinan'Andriamanitra anao. Ahita fite amin'io vadinao io ane ianao. Amen. Dia atoky ianao ane vadinao. Amen. Mba vakio nge ny obolana toko 130 hoe 9 ka hatramin'ny 130 fa ao ny ahitantsika an'izany. Rehefa manaiky vadintsika, rehefa matoky antsika ny vadintsika dia mahita fite eo amintsika. Dia ina moa tsy anaovantsika an'izany. Amen. Fa ndraisitsika moa androany dia Petera voalohany toko 7:1 ka hatramin'ny 9. Dia ny modelintsika androany dia Sara. Sara nanaiky ny vadiny izy dia nanao tompoko ny vadiny izy. Dia aza misalasala tsika manao tompoko ny vadinao io. Jery azy dia manamasina ny tena tsika mba ho fanajana azy ireo. I Sara nanajany Abrahama izy
dia nanantenan'Andriamanitra foana. Zaho ianao mba aiza zany itsika vehivavy, ohatrany hoe vehivavy nyresantsika androany fa ny lahy koa afaka manao do tsara ao an-trano, afaka ho kalma tsara ao an-trano, fa tsy hoe iandro vehivavy ho kalma foana vao kalma maina, fa nefa tsika vehivavy tena manana rôle ngeza be anankiray. Rehefa miteny ilay lahy ka manginitsika, manginatra aty fa tsy eto fotsiny rehefa manginitsika dia milamina ho azy koa ivaditsika io. Amen. Tsika vehivavy zany dia mila mitravo, voasoratra mila mitravo toe-po ho malemy fanahy, ho mora lamina, miadana, manana fahatahorana an'Andriamanitra, dia ho sensible amin'ny teny rehetra izay avoaka ny mpanompon'Andriamanitra, izay hitantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Rehefa izay tsika dia hozy izy ilay teny teo hoe soa eo amin'ny mason'Andriamanitra tsika. Tena valeureux be zany toe-po zany eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Dia ho tanteraka amintsika anie izany teny izany ho vehivavy doux, paisible, calme, tranquille tsika ho atokantrantsika sy any amin'izay toerana rehetra misy atsika rehetra. Dia ndao tsika hiteka marobe andraisantsika ny mpanompokavin'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Ho anoizantsika izany dia fampatsiahivana kely hoe iza ny olona nisehoan'i Jesosy voalohany tamin'izy nitsangana tamin'ny maty, vehivavy. Dia taizana ny fiainan'Andriamanitra ny Jesosy tamin'izy mbola tany am-boaka dia fitaokepony vehivavy tany amin'ny Maria. Izany hoe tian'Andriamanitra izany ny vehivavy. Vehivavy izany tena tsongain'Andriamanitra mihitsiny, ary hita hoe ao am-pon'Andriamanitra ny fitiavany antsika vehivavy. Izany akory tsy midika hoe ny lehilahy tsy tian'Andriamanitra, fa tena tian'Andriamanitra koa ny lehilahy. Tsika rehetra sary-piaro amintsika Andriamanitra, sary-piaro izy Jesosy satria tiany ianao araka ny nandatsahany rany dia tsika koa zany efa hoe vita fatotra tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fandraisana izay ataontsika isaky ny sabotsy ireny. Dia ny rano Jesosy izay sotrointsika dia izany hoe vita fatotra amin'i Jesosy tsika, vita fanekena amin'i Jesosy tsika, dia ny fitiavan'i Jesosy nefa mitoetra ao amintsika. Dia ao an-tokantranontsika izany tokony hoe ny fitiavan'i Jesosy no miparitaka ao amintsika ao amin'ny tokantrano izay nomen'Andriamanitra antsika. Amen. Dia tsika mila mahay misaotra, hoe mahaiza misaotra sy mankasitraka ny tompona ary mifidy anao, mahaiza misaotra ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra anao. Tahaka ilay boka folo tao amin'ny sekoly izay tamin'ny herinandro teo, hoe nitadiavin'i Jesosy ilay sivy lahy, hoe fanakaiza izy sivy ozy izy, izany hoe miandro ny fisaorantsika Andriamanitra. Dia andaontsika hiaraka hitsangana, andaontsika hiaraka hitsangana hivavaka, hisaotra an'Andriamanitra, andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiarovany antsika hatramin'izay, andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitiavany ianao, ny amin'ny fahavelomanao, ny fofinain'Andriamanitra ny fofinainao, andaontsika hisaotra an'izany, ny amin'ny fahasalamana mbola mitsangana ianao, mbola manana maso ianao, mbola manana tanana ianao afaka hatsanganao, andaontsika asandrato mivavakao hisaorana an'Andriamanitra. Raha masinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, tena zanty koa Jesosy misaotra anao zay, mankasitraka anao zay, ny amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy, ny amin'ny fiarovanao anay hatramin'izay, misaotra Jesosy ny amin'ny fahasalamana tanteraka omenao anay, misaotra Jesosy ny amin'ny sécurité ataonao aminay, fa ianao dia mandefa ny anjelinao mitoby manodidina anay, misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao famindraponao izay isa-maraina dia manao livraison-nao famindrapo aminay tsirairay avy ianao, misaotra Jesosy misaotra mankasitraka loatra ny amin'ny tahinao anay hatramin'izay, tena hoe mbola mijoro koa izay ty mandraky ny androany ty, misaotra Jesosy amin'ny asa fanomponana metrahanao anay, misaotra Jesosy mankasitraka loatra ny amin'ny fitiavanao, fa tena hoe nisahanao nandatsaka ny ranao dia nanao fatotra aminay ianao, tena hoe ny fitiavanao anay daholo zany Jesosy, dia tena misaotra loatra Jesosy, dia nidera sy ny laza sy ny voninahitra dia mbola sandratra eo anao irery ihany. Ho anao ilay tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, mankasitraka indrindra Jesosy, mankasitraka, misaotra indrindra fanahy masinao, misaotra Jesosy malala, misaotra dada malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Alleluia. Amen. Masahoterana tompo.
tahiny Jesosy daholo tompoko. Manasantsika hiaritsangana hivavaka indray amin'ny tenin'Andriamanitra izay message mifantana omeny Jesosy anahy. Asandrato mivavaka ao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra betsaka anao izay ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana izay nomenao anay indray ahafahanay amin'ny teniny hafatrao. Jesosy eo, aoka anao anendry ny lelako fa tsy izay tiako no ampitaiko Jesosy fa izay tena avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tena ho tonga fiainana ho anay tsirairay avy izany izany teny izany ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Ny teny ny titran'ilay message napetraka an'i Jesosy tato am-poko dia hoe fahatsorana eo am-panompona an'Andriamanitra. Iarahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra dia hosoloantsika ny anarantsika ilay Solomona zanako. Tantara voalohany toko 7:20 andininy 7 tapany A amin'ny anaran'i Jesosy ary ianao ry franchise aoka ho fantatrao Andriamanitra ny rainao ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy fanamazoto fa Jehovah dia mpandinika ny fo rehetra ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa. Amen. Amen. Inona ny tiany Jesosy teneniny eto? Ozy izy hoe manompo azy amin'ny fo rehetra. Mila tsotra sika rehefa manompo an'Andriamanitra, atsory ho an'Andriamanitra izay atsory an'Andriamanitra izay manginy ny fonao, aza siana ambiny any aminao. Mety misy fotoana ianao manompo an'Andriamanitra dia miteny mivantana aminao Andriamanitra hoe manaova an'izao, indraindray ilay izy ignorentsika. Dia manompo Andriamanitra amin'ny fanamazoto mila vonona sika ohatra amin'ny militaire na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Sao hoe amin'ny fotoana rehetra dia mety foantsika na zavatra tsy haintsika ary dia Andriamanitra tsy mijery ny fari-pahaizantsika. Andriamanitra tsy mifidy olona perfect fa Andriamanitra mila olona vonona. Amen. Afaka mitady olona afaka manao izay tiany hampanaovina azy Andriamanitra. Amen. Manaraka Jehovah mpandinika ny fo. Tsarovy fa fantatr'Andriamanitra ny ao am-ponao fa tsy misy miafina aminy ary hain'Andriamanitra hoe ho aiza ianao rehefa avy eo dia inona ilay ho ataonao. Ka mamita tentsika raha mandainga amin'Andriamanitra, mamita tentsika raha ohatra ka hoe manao zavatra sarisarony fotsiny dia mifarany vao mihetsika dia fantatr'Andriamanitra ny ao am-pontsika. Donc mila tsotra sika rehefa manompo an'Andriamanitra, tsy manana hevitra ambadika na ambadika politika. Esory ao anatin'izay fonao izay ilay intérêt personnel fa manimba zavatra be dia be. Feny aza miezaka no hita rehefa manompo fa mandehana amin'ny fahatsoran'ny fonao. Aleo Andriamanitra amaly anao ny amin'ny mangingina, any amin'ny mangingina, fa rehefa miseho ny vokatra dia raha mahita eo ihany. Farany afatra kely farany ampanompoy an'Andriamanitra momba anao rehetra. Asio intérêt an'Andriamanitra ny fotoananao, ny herinao, ny tanjakao, ny volanao fa ho hitanao voninahiny. Amen. Ozy ny Hébreo hoe toko 9:40 tapany fa Andriamanitra hono tsy mba tsy marina ka nadino anareo sy ny fitiavana izay nasehony anareo ho voninahiny ny anarany. Amen. Dao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra mba tsy ho teny mandalo fotsiny izany fa matoa tafiditra tao anatin'ny sujet de prière tamin'ny fifadikanina izany fanompona izany, ny asa fanompona izany. Tian'Andriamanitra ianao hitondra ny asa fanomponanao eo anatrehany. Tian'Andriamanitra ianao mba tena hivavaka amin'izay misy asa fanompona nomen'Andriamanitra anao. Nanaoko totovy ianao teo aloha androany mbola afaka manarina ianao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy hifonanay aminao Jesosy, izay
tototo rehetra nataonay teo amin'ny asa fanompona izay nandraketanao anay Jesosy tsy mba niassurenay akory izy ireny fa nailika tamin'olona ny tsy fetezany zavatra rehetra Jesosy androany vonony izay anova famindra vonony izay andeha araka ny sitraponao araka izay voalazanao amin'ny teninao mankasitraka Jesosy dia rahalaza voninahitra dia ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy amen tekisika indray mpanompon'Andriamanitra manaraka mahazo mipetrakantsika tompoko tahiny Jesosy daholo votoyan'izay efa nampitondrainy Jesosy andreo rahavavy be dia be ireo dia maka teny anankiray tsika ao amin'ny Jaona 4:12 ny andininy 9:20 Jean 14:26 rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rahanray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo amen manoloana ny zavatra trehantsika azakazaka ao amin'ny fanompona amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy eto ambonin'ny tany dia tia ampatsiarantsika Jesosy androany hoe efa nanomeny fanahany ho antsika izy efa nomeny antsika ny fanahany mba hanampy antsika hiatrehantsika ny fiainana hiatrehantsika ny zavatra rehetra maniry Jesosy hoe ho avadikao tonga vavaka le etaeta ao anatinao tsika zao maheno toriteny foana latsinainy talata larobia ao amin'ny FB amin'ny Zoma ny sabotsy dia misy etaeta ao anaty ao hoe Jesosy tena te ohatr' izany fa mbola ho tsy ohatr' izany dia nefany indraindray raha voadinitsika hoe fa nomeny Jesosy atsika amin'ny fanahany dia manjary varinitsika manjary lasa frustré manjary lasa variana mijery ny fiainan'ny olona manjary lasa mitsara olona manjary lasa ararotiny devoly izy mivadika zavatra anotanao dia androany Jesosy te hampatsiahantsika hoe efa nomeko anareo ny fanahy masina tamin'ny izy hiatrika ny azo fijaliana nanafatrafatra ny mpianana izy hoe zao ao amin'ny Jaona 14:16-17 ilay izy fakitsika ingy amin'ny anaran'i Jesosy vetivety ary izao angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany nafantany fa ianareo ny mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo dia zao le etaeta ao anatinao io tena efa mahafaly an'Andriamanitra fa tsisy ninazon'i Jesosy atao raha tsy avadika ao vavaka ataovy prière ilay izy hoe Jesosy za te ohatran'izay Jesosy ny fanahy masina ozy izy io tenin'Andriamanitra amin'ny Jean 14 io dia ozy izy hoe ny fanahy masina io ny sady mpananatra mpampianatra mpampahery mpanampy mpisolo vava mpanolo-tsaina zay rehetrarehetra ilainao ao amin'ny Saint-Esprit daholo ilay izy fa tsy maintsy miombona amin'ny Saint-Esprit tsika izany hoe tsika izany ao anatin'ny tontolon'ny andro iainantsika vao mihiratra mandra-pilentika ny masoandro dia tokony hiray amin'ny fanahy masina foana fanahy masina inona ny ataoko fanahy masina mety misy zavatra nahasosotra tampoka zao ohatra ny ataon'ny olona mety tezitra ianao au moment le izy fa lasa ingany ianao makany amin'ny fanahy masina qu'est-ce que inona ny tokony ataoko fanahy masina inona ny tokony ataoko ampio ampatsiavoana le teny ampafantaro any tokony ataoko satria ozy izy Jesosy hoe andeha ako fa zao aniraka ny mpananatra ozy izy dia io mpananatra io fanomezana nomen'Andriamanitra dia androantsika tsy maninona na tsy hitsangana ary ianao fa ny angatahako fotsiny andaotsika hivavaka dia hanome lanja izany fanomezana nomeny Jesosy atsika izany satria fantatry Jesosy ho mafimafy ny zavatra ho atrehany
satria fantatry Jesosy hoe tsy mora aminao le formation ampandalovina eo aminao. Fantatry Jesosy hoe misy toetra tadiavina be dia be aminao mba ho tanteraka ianao. Fantatry Jesosy zany dia mialohan'izay mbola tsy teraka akory jasy ianao dia efa hozy izy hoe aza malahelo fa zao andefasako ny mpananatra ianao. Dia andaontsika iombina amin'izay mpananatra izay asandrato ny vavakao. Raha ny tsara indrindra ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra be dia be anao zay androany Jesosy fa mampatsiahanay ianao ny alehibehan'ny fitiavanao, ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny ny ao am-ponao, ny amin'ny fiainanay tena mihoatra lavitra noho izay takatry ny sainay Jesosy. Tena mampatsiahanao hoe aza mitaitaitra, aza mierikerika fa misy mifanahan'Andriamanitra ao anatinao. Jesosy aoka zahay ampio zay isan'andro tena hoe iombina amin'ny fanahinao, fanamasinao, fenoy zay fenoy zay amin'ny fotoana rehetra, fenoy zay dia tsy izay tsony Jesosy ny andeha, tsy andeha mikerina amin'ny fahatanjahana tsony zay fa amin'ny heron'ny fanahinao amin'ny fotoana rehetra. Ho voninahitry ny anaranao dia misaotra betsaka Jesosy amin'ny anaranao masiny naovana zavavaky izany. Amen. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy. Falmerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray dia mankasitraka indrindra tompoko ny mpanompon'Andriamanitra nanome tombotsoa-pahasoavana izarany teny androany. Satria moa valomarsa ny androandroany dia todika any amin'ny vehivavy ny mason'izao tontolo izao. Fa androany te hisintona ny fifatoanao satria ny lehilahy koa fa tsy ny vehivavy rery. Tsy ho amin'ny fitakiana ny zo antsika amin'ny maha-vehivavy fa mba ho vehivavy ankasitrahan'Andriamanitra. Amen. Betsaka ny vehivavy ao anatin'ny Baiboly izay ohatra tsara tamin'ny finoana. Andraisantsika an'izany hoe nandray an'izany hoe fankasitrahan'Andriamanitra manokana izany na tonga azy ireo ho vehivavy mendrika, azo tahafina, ohatra tsara, azo tantaraina ary angalantsika lesona eo amin'ny fiainana. Ohatra raisitsika androany dia Maria, renin'i Jesosy. Ohatra tsara Maria teo amin'ny toe-po satria tena feno fankatoavana izy tamin'ny teny rehetrarehetra izay nolazain'Andriamanitra taminy. Ataontsika hamaky ny Lioka toko voalohany ny 9:20 hatramin'ny 5:30 dia misaoty amin'ny 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao ny teny hoe ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe arahaba ary ilay nasoavana ny tompo mombanao. Ary taitra loatra izy noho ny teny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabany izany. Ary hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ary Maria fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Izy no lehibe ka atao hoe zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Ary anjaka amin'ny taranaka Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanam-pahatamperana. Ary hoy Maria tamin'ilay anjely, anao ahoana reny hahatanteraka izany fa tsy mahalalala aho. Ary ilay anjely namaly ka nanao hoe ny fanamasina ny tonga ao aminao, ary isy herin'ny avo indrindra hanaloka anao, ary ny masina izay hahateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. 9:30 dia hoy Maria, ity ny ankizivavin'ny Tompo, aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao, dia nandao azy ilay anjely. Amen. Rehefa namangy ny Maria ny anjely Gabriela nitondra hafatra dia zavatra tsy hain'ny Maria ny zavatra nitenen'ilay anjely. Teny tsy hain'ny sain'ny Maria kory ny concevoir anazy. Kanefa hitantsika tsara tao amin'ilay 9:30 fa tsy nanohatra Maria. Raha mamaky an'io Lioka toko voalohany io tsika dia ery ambonimbony misy tantaran'i Zakaria dia mitovitovy amin'ny zavatra namangy an'i Zakaria koa ny anjely dia niteny zavatra tamin'i Zakaria fa Zakaria nanohatra. Dia tsy nitovy ny fomba fandraisan'ny Zakaria ny teny, tsy nitovy ny réaction an'i Zakaria sy ny réaction an'i Maria, tsy nitovy ny fomba nandraisan'ny teny, tsy nitovy koa ny toe-po nentina ny aino an'ilay teny, dia tsy nitovy ny vokatra. Fa eto dia hisintona kely ny fifatoantsika hoe tsy eo amin'ny toerana ilay izy, tsy ny fahazarantsika manompo, tsy titra koa no amalian'Andriamanitra antsika, fa toe-po. Toe-po mahay mifandray amin'ny fahamarinana izay voaraintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia izay no miteraka fankasitrahana
ho anahy sy ho anao. Ao amin'ny Jaona 2:2 rehefa lany ny divay tao amin'ny le mariage natrehan'i Jesosy dia niresaka tamin'i Jesosy Maria. Fa ny nataon'i Maria teto dia mitovy amin'ilay fomba antsika senao naniraka an'i Jesosy Maria teto. Impiry moa tsika rehefa mivavaka dia 85% vavakantsika maniraka an'i Jesosy. Jesosy atao vito, lany ny divay fa manaova miracle. Jesosy esory amiko izao. Nefa Jesosy miteny hoe izay madio am-po. Fa Jesosy tsy niteny hoe eto aty ny fonareo dioviko dia mahita an'Andriamanitra nareo. Tsy natao hampiasan'i Jesosy tsika. Amen. Fa tsika no asain'i Jesosy manao izay asain'i Jesosy atao. Diso fiatrehan'i Maria teto. Kanefa an'izao ny vaovao mafaly tsy nijanona teo Maria. Tsy nidongo Maria. Na hoe satria hoe nahazo paquet dia lasa izy na tsy fantatro izay réaction hafa mety natao raha ohatra hoe zasenao teo amin'ny toeran'i Maria. Fa tsy nijanona teo Maria. Fa naneho an'ilay toetra mahaohatra tsara na tonga anazy ho isan'ny vehivavy ankasitrahan'Andriamanitra izy. Ozy Maria hoe raraka tamin'iny. Fa izao ny tenen'i Maria tamin'ilay mpanompo hoe ataovy izay asainy ataonareo. Amen. Nampianatra ny hafa ny anehoana toe-pofy ny fankatoavan'i Maria teto. Dia hitantsika tsara amin'ny tantara ao amin'ny Jaona 2:2 io fa nitranga ilay vokatra ny andrasan'i Maria. Amen. Satria nivadika divay ny rano. Androany dia manasanao ampitavana mba hitsangana. Andaontsika hiova. Amen. Mielohan'ny hatongavan'ny teny dia andao mba reglentsika amin'izay ny toe-pontsika tsirairay avy ao anatin'ny vavaka androany. Andao mba hakatoa tsy misy fepetra androany. Ao an-tokantrano mety misy fotoana tenen'ny vadinao ianao hoe ndana aloha diovy kely ilay carburateur ana tomobile ao na ilay moto ao. Zavatra tsy hainao izany. Matetika vehivavy tsy mahay an'izany. Dia monimonina ve ianao? Asan'ny lehilahy izany fa tsy anahy. Isaky ny tonga eto amin'ny fanatrehantsika dia misy tenin'Andriamanitra foana milatsaka. Andao androany. Mba tena akaohatra tsara tsika teo dia tena hiainana izany modely nataon'i Maria izany. Tsy hain'i Maria ozy teny amboalohany teo ny zavatra nitenen'ny fanamasina taminy fa ozy tamin'ilay nitenen'ny anjely taminy. Fa nanontany Maria hoe anao ahoana ireny hatateraka an'izany. Dia nazavain'ilay anjely tamin'ilay izy. Dia ho anao koa tsy sasana amin'ny ranon-tsavony sy éponge akory ny carburateur. Alléluia. Asandrato ny vavakao androany. Asandrato ny vavakao mba ho isan'ny olona, ho isan'ny vehivavy ahazo fankasitrahan'Andriamanitra tsika senao. Ary oatra ny fahasoavana satria mampanaiky an-tsafidy tsika ifandray amin'ny asan'Andriamanitra, ifandray amin'izay asain'Andriamanitra ataontsika. Dia andesy hizotra ho any amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika, miampy ny fahadiovantsika ara-nofo sy ara-panahy dia afaka nitranga ny vokatra. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, ataonay tena mety ny toe-ponay Jesosy androany. Anaiky sy ankatoa tsy misy fepetra izay lazainao, izay takinao aminay Jesosy na tsy takatry ny sainay azany. Mivavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy, mba ho zavatsoa tokoa ny fisian'ny vehivavy tsirairay avy ao an-tokantrano manomboka androany. Ampio izay fanamasina, mba hanome voninahitra andray ny fisianay, ny fijoronay, ny fiteninay, ny fihetsikainy momba ny rehetrarehetra. Omeo fahendreny izay fanamasina, mba ho vehivavy mendrika, ho vehivavy mpakatoa, ho vehivavy tena mahatoky ary ho isan'ilay olona ankasitrahanao. Aok'izay fikitra aminao satria ao aminao rery ihany tena misy fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakairy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ite tanana mafy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Atovy mafy ny tiakao ary ho an'i Jesosy dia manasanao azo toerana tompoko azafady.
tonga amin'ny fotoantsika andrenesana fijorovam-bolombelona. Ho an'i Jesosy rehetra ny voninahitra hijoroako vavolombelona eto. Anankiroa ny hijoroako vavolombelona. Ny voalohany hoe Jesosy rehefa manasitrana dia manasitrana ka hatramin'ny farany dia ataony tsara ilay izy. Dia tamin'ny 2021 nanao échographie dia hita fa misy anomalie ny utérus sy somary ngeza ny ovaire gauche. Dia nataony traitement dia normalement tokony hoe manao contrôle après an'izay fa tsy nanao contrôle moa zany fa navela tany. Dia taty aoriana ilay izy dia ohatrany hoe misy douleur dia nieritreritra hoe izay no mahatonga anazy dia aleo atao contrôle zany. Dia tamin'ny samedi nisy séance de fametrahan-tanana teto dia za tsy nijoro moa zany fa za teny amin'ny nijoro teto nametraka ny tanako teo hoe Jesosy sitranonao izay mety anomalie rehetrarehetra ao fa ianao nanao zavatra tsy takatry ny saiko. Dia natao ilay échographie omaly dia misaorana an'i Jesosy fa normal daholo no sady niteny ilay dokotera hoe tsara kely ara ilay izy tsisy kista tsisy mihina fa tena madio tsara ozy izy ho an'i Jesosy rehetra ny voninahitra. Dia ny fijoroana faharoa indray no ateny izy hoe anome sainanao ao anatin'ny psaume 32:8 misy an'izay teny izay. Dia tamin'ny 2021 koa niverina nianatra dia ilay izy formation en ligne tsy moramora ilay izy satria ianao rery miaraka amin'ny lesona tsisy manampy tsisy mpampianatra. Dia natao nefa ilay izy dia vita ihany dia niasa entre temps dia somary vao maika sarotra be ho anahy ilay izy sady maninjika asa no manao examen no mianatra rery ao an-trano tsy mpampianatra. Fa isaorana an'i Jesosy fa vita ilay izy na dia nisy fotoana raha hoe te hiabandona sotrany dia teo ny Jesosy teo fanahy masina teo ny proche rehetrarehetra mampahery hoe vitanao io. Dia tamin'ny fanomanana ny soutenance 3 mois avant ilay izy nanao première partie an'ilay izy dia nandefan'ilay izy tany amin'ny en 4 heures dia tena tsisy retour mihitsy tsisy ninona avy any amin'izareo mihitsy fa ianao zany miady rery eo. Dia adiniko moa ilay izy satria variana ny asa sotra izany dia 1 mois avant an'ilay soutenance nandefa mail ary zareo hoe amin'ny telle date à telle heure ny soutenance anao. Dia nefany première partie ihany no vitako tamin'ilay izy dia ozy hoe izao zany Jesosy fanahy masina miaraka amiko dia atao ty dia vita amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vita moa ilay izy voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa ny tena hoe voninahitra ho azy rery ihany tamin'ny soutenance dia niteny juste comme ça tamin'ilay délibération tamin'ny manesa tany hoe tokony mba 18 na 19 eo notiko. Dia isaona an'i Jesosy fa eny ilay izy dia nataony teo amin'ny atsasany ho an'i Jesosy rery voninahitra. Alléluia. Hoe teka mahafon'i Jesosy fijorovam-bolombelona manaraka toy. Mankasitraka pasteur Sandratra. Ho an'i Jesosy ny voninahitra mety misy mitentsika hoe io olona io foana fa tsy mety ilay izy satria tsy ataon'i Jesosy mijanona intsony ilay zavatra dia tsy mety raha tsy mijoro efa tena hoe nandositra amin'ny pasteur Sandratra dia tsy ambaravarana fa ohatra mbola tsy mety ihany. En fait nisitran'i Jesosy tamin'ny aretina efa tena ela be tena hoe nazahary efa tena reraka be tao anatin'ilay izy za manao hypoglycémie nanao zany fa tsy manao hoe nanao hypoglycémie dia miaraka amin'izay tena hoe midina hatramin'ny tension hoe 6 ny tensionko 6-5 dia tao anatin'izay dia tena hoe raha manantona dokotera dia tsisy zavatra ataon'ilay dokotera fa ozy fotsiny hoe mihinana siramamy rehefa reraka misotro bonbon anglais rehefa reraka dia tena izay tokoa no nataonay tao an-trano. Ny vadiko zany tena misy fotoana rehefa reraka fotsiny dia tonga dia tia bonbon anglais andry sotroiny bonbon anglais andry dia misotra n'ilay bonbon anglais dia mahazo aina. Fa tao anatin'ny fotoana anankiray tena ho hoe Jesosy tena tsy tiako intsony tsy ahoana ary zany ty aretiko tio dia nisy fotoana tao anatin'ny fifadikana nanomboka ny fifadikana azy vavaka dia tamin'iny moa ny directive hoe maraina sy atoandro tsy mihinana fa ny hariva mihinana. Dia za zany tsy mahazaka mihitsy dia mihinana ilay maraina dia ny forceko ny alina zany tena tsy ny satria tena ohatrany hoe tellement tena hoe Jesosy ohatrany hoe te hanao dingana zany dia nisy mpanompon'Andriamanitra moa niteny taminahy hoe aza forcena taty ozy izy fa io aretinao io ozy izy aza tonga dia forcena ozy izy
fa sao dia marary eo indray ianao dia tsy fahendreny zany amin'Andriamanitra ozy izy fa hitan'Andriamanitra ozy izy ny ao anatinao dia okey dia nanaikitsika dia rehefa aveo nandeha teny foana dia za zany le sensation le izy efa fantatro hoe io fa manjavona io fa tena fotsifotsy daholo ny zavatra hitako dia malemy dia tsy mahavita ninina fa tonga dia matory dia efa fantatro foana le izy dia efa mivatsy siramamy fotsy aty anaty poketrako aty dia tonga dia atao ohatra miparaky ireny ny siramamy fotsy ao dia miverina le aina dia nisy fotoana nisy mpanompon'Andriamanitra nampitenen'i Jesosy tao anatin'ny fotoana talata sekoly le izy dia vita ny fotoana dia ozy izy hoe misy amintsika eto ozy izy nanana aretina 10 taona ny ozy izy tena zany mihitsy satria efa nanomboka tamin'ny 26 ans ahako no nisy an'izay dia tamin'izay toy za hoe za angambo zany Jesosy jerevingely mbola tepo hoe za angambo zany dia mivoaka avy tao zay mivady za moa tsy mivadiko hoe za angambo ary dada le nitenen'ny papa teo le nampitenen'i Jesosy tamin'ny papa teo dia ozy izy hoe amen navadiko dia nanomboka teo dia tanareo ohatra miandry rehefa tonga le ora le eo amin'ny 1:40 mantsy eo matetika le fotsifotsy be le hita dia rehefa tonga le amin'ny 1:40 dia miandryandry aiza ry izy zany dia tsisy dia tsy miteny amin'ny vadiko mihitsy zany fa voaingana kely dia na amin'ny hariva ary dia tsisy dia miezaka tsy nisotro bonbon anglais tsy mihitsika dia miezaka dia mamatatra ana izy zany tonga indray amin'ny hariva dia ohatrany tsy misy le izy dia farany ahako dia nisaotra an' Jesosy tena saotra an' Jesosy fa nisitranonao tsy nanatona dokotera hoe hijery indray nahoana fa tonga za hoe Jesosy tena mankasitraka indrindra dokotera rehetrarehetra nandehanako bonbon anglais nameny fa haika rehefa ny ao aminao bonbon anglais nameny dia nefa le bonbon anglais mabota be dia mivoraboraka be dia fa maika tsy fahasalamana be mihitsy fa haika rehefa ny zavatra rehefa Jesosy dia ozy izy hoe rehefa mitady anahy ianao ozy izy dia ho hitanao dia tena hoe rehefa mitady anahy sika dia rehefa mifanena aminazy sika izay le tena fanafody mila mifanena plus que paracétamol dia mila mifanena fa rehefa mifanena aminazy sika dia manasitrana dia tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena hoe nisitrany Jesosy tanteraka dia afaka mitohy amin'ny fanasitranana fendray Jesosy ho azy ny voninahitra. Alleluia. Nao tsika hitsangana andao tsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny zavatra nataony teto amin'ny fiainam-piangonan'ny hvkl fa tsara loatra Jesosy. Hypoglycémie 10 taonany maro sitrahan'i Jesosy hoy izy le mpanompon'Andriamanitra teo hoe mila miona amin'i Jesosy tsika raha ny tokony ho izy tsy tokony ray sy roa no mijovavolombelona eto fa tokony hoe mandeha tsy dimidimy aloha na tsy folofolo dia amin'ny manaraka indray tokony fa maninona ny ray sy roa tsy normal zany na ianao menatra satria velona eto Jesosy tsisy ankoatran'izay aleo reto tsy menatra an' Jesosy hypoglycémie tena nisitrahan'i Jesosy ovaire naverin'i Jesosy tamin'ny laoniny anomalie tao amin'ny utérus tena naverin'i Jesosy tamin'ny laoniny izy ny nanao an'izany izy no antony dia asan-drato ny tananao andao tsika amerina ny voninahitra any amin'i Jesosy dia teneny Jesosy hoe manomboka androany Jesosy tsy homenatra tsony amerina ny voninahitra any aminao ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay misaotra noho ny amin'ny fotoana androany misaotra ny amin'ireo vavolombelona nampijoroanao teto anatin'ny fiainam-piangonan'ny hvkl Jesosy misaotra fa velona ianao sady mahery ianao teninao dia milaza fa ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ho ataony tanteraka misaotra Jesosy ny amin'ny mention très honorable menao andravaka misaotra Jesosy ny amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny ovaire misaotra Jesosy fa ny foananao ny anomalie tao amin'ny utérus misaotra Jesosy ny amin'ny hypoglycémie ny foananao izay efa nahatra 10 taona maro misaotra Jesosy fa mandefa teny foana ianao ary efa nandefa teny ianao ary mbola andefa teny ianao misaotra Jesosy fa velona ianao misaotra Jesosy fa tsara loatra ianao androany Jesosy dia amerina ny voninahitra any aminao foana zay ny amin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay misaotra Jesosy fa ianao matsiaro dia zava-dehibe aminay Jesosy raisoanao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ary ho anao irery any zany amen do tiaka mafo an' Jesosy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Alleluia aza ho toekana tompoko mbola
mbola hiakaka ivavaka tsika amin'ny anakan' Jesosy. Kay masina tsaka indrindra ka nay amin'ny anakan' Jesosy mbola mankasitraka feno anao zay ny amin'izao fotoana izao. Fa nay masina omenanao indray ny sehatra. Ianao no hampiteny ary ianao no alolananao amin'ny olona. Ary ianao no ampahatsiahany teny rehefa miatrika amin'ny fiainana izay. Ary tsy ho mpiaino-panadino izay fa ho mpiaino-pakatony teny. Ary amobe eo amin'ny fiainanay ny teninao. Misaotra betsaka Jesosy. Amen. Faly miarahaba-tsika amin'ny anaran'i Jesosy ary faly miarahaba manokana ny vehivavy. Vehivavy moa tena hoe nitahian'Andriamanitra manokana satria voary farany narian'Andriamanitra izy. Kanefa ny rehefa ary ny vehivavy dia nahita Andriamanitra fa tsara indrindra ny zavatra rehetra ny foronina. Amen. Tsy atao ambanin-javatra nefa ny lehilahy satria eo amin'Andriamanitra dia tsisy lahy tsisy vavy. Fa vehivavy toy ny hoe tandindon'ilay olona ampiakarina. Fa ny olona rehetra izao dia ho ampiakarina daholo. Tsika zany samy fofombadin'i Kristy dia samy miandrandra mipapakatra. Isitsika ny eo amin'ny ohabolana 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombony dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Vehivavy tsara midika amin'ny teny frantsay hoe femme vertueuse. Qualificatif hoe vertueuse dia midika hoe capable, vaillante, forte, courageuse, brave, honnête, sage. Ary ny vehivavy tsara dia hoarina tahaka ny vehivavy mahery fo na hoe héroïne. Ny tombam-bidin'ny vehivavy tsara dia voafaritra tsy hoe ny fitafiny na hoe ny zavatra ivelany fa voafaritra ny amin'ny hoe inona ny zavatra ataony, inona ny zavatra lazainy, inona ny manahoana ny fitafiana. Ohabolana 1:30 manao hoe toy ny sambony mpandrato izy ka avy any amin'ny lavitra no hitondrany ny aniny. 15 mifoha izy raha mbola alina ka manome hanina ho an'ny ankonany sy anjara ho an'ny ankizivaviny. Anisan'ny ataon'ny vehivavy tsara ny manome hanina ho an'ny ankonany. Inona ary le hanina? Ozy izy ny Jaona 4:4 izay nambaran'i Jesosy hoe ny aniko dia manao ny sitrapony izay naniraka sy mahavita ny asany. Inona ary no ataon'ny vehivavy tsara? Mampianatra ny ankonany izy ny hitandrina ny sitrapon'Andriamanitra. Mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra aloha, manova ny maha-olona rehetra ho araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay vao manao ny asany. Ny anina zany dia mifanaovana sy ny fametrahana ny sitrapon'Andriamanitra mialohan'ny hazakazahana anao ny asany. Izany hoe toetra aloha izay vao asa. Amen. Ozy izy ny Timoty 1:4-5 fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy no avokoa. Vehivavy tsara koa dia mitarika sy mampianatra ny ankonany. Ka fitiniko dia hoe ny vehivavy tsara dia mitarika sy mampianatra ny ankonany hanao ny sitrapon'Andriamanitra ary mijoro modely amin'ny fitondran-tena mendrika. Ozy izy ny ohabolana ao ohabolana 1:30 manao hoe manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy ary ny lalan'ny famondrampony eo amin'ny lelany. Ny vehivavy tsara dia manisy fiambenana eo amin'ny vavany. Tsy hoe vavahana be, tsy hoe miteny an'izay tiany tenenina fa izay asain'Andriamanitra tenenina. Ka manokatra ny vavany izy dia ampahery, ampianatra, anangana, ampandroso. Mitondra tena tsara izy ary maneho ny toetrany Kristy, tonga fianarana ho an'ny hafa izy na amin'ny finoana, na amin'ny fitiavana, na amin'ny fahadiovana, na amin'ny fiteny, na amin'ny fitondran-tena. Fijoroany hitondra tena tsara aneo an'i Kristy no tonga filazantsara na ho amin'ny vadiny ary. Tsika vehivavy moa tsy navelan'Andriamanitra hoe ampianatra amin'ny vadintsika, fa amin'ny alalan'ny fitondran-tenako tsara no andresy lahatra amin'ny vadiko
anakaka an'Andriamanitra satria ho filazantsara velona eo amasony amin'izay. Amen. Raisitsika koa ny ao amin'ny ohabolana 1:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hita fa tsara ny tombombaviny ary tsy maty jiro mandritry ny alina izy. Inona indray ary ny dikany jiro? Ny jiro dia fanilo manazava dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra izay ho ary ny mpanao salamo hoe fanilo ny tongony sy fanazavana ny lalany. Fa maninona ny vehivavy tsara ny tsy maty jiro? Tsy hoe tsy maty jiro izy satria miasa be, satria izany io ny vehivavy tsara. Mila miasa ny vehivavy tsara, fa ny asa voalohany dia fampanandrifiana ny tenanao sy ny aminao manontolo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mifono vehivavy tsara amin'ny alina, miaritory izy mivavaka, miombina amin'Andriamanitra, manovo hery sy fahendrena ary solika fitaiza atao rakitra tsara ao anatin'ny fo. Tadio tsara ary vehivavy fa tsika natao mpanampy ny lahy. Mpanampy tandrify, vady sahaza, dia izay ny adiditsika. Raha mifotsika amin'ny alina dia mampandroso ara-panahy ny ankohonantsika. Fa rehefa mandroso ny fanahintsika, mandroso ny fiainantsika manontolo. Amen. Mahakasika ny fitafiana indray dia ozy izy ny ohabolana 1:1-17. Misikina hery izy ary atanjahany ny sandriny. Hery sy voninahitra ny fitafiany ary ny andro ho avy dia iomehezana. Romanina 7:17 ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay fitafiana tokony hitafiana ny olona rehetra. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miainy amin'ny nofo atateraka ny filany. Amen. Efesianina 4:1-12. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. 14. Mifahary aza ary ka siky ny fahamarinana amin'ny valahanareo ary mitafiany rariny ho fiarovan-tratra. Teo amin'ny ohabolana 1:17 teo dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe misikina hery izy. Fa maninona ny sikina ilay izy? Ny sikina dia atao eto amin'ny valahana, ary eto amin'ny valahana no ohatrany hoe ivo isian'ny hery. Ka ohatra hoe le biby mitarika ireny zao dia eto amin'ny valahana mitoetra ny heriny. Dia ozy izy hoe misikina hery izy. Dia ny Efesianina teo 1:2 miteny hoe siky ny fahamarinana ny valahanareo. Inona ny fahamarinana? Ozy izy Jesosy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy ilay teny tonga nofo. Vehivavy tsara izany dia tokony hoe ho feno teny foana satria izay ny hery ho antsika vehivavy. Amen. Tenin'Andriamanitra no hery ho antsika. Tenin'Andriamanitra ankatoavana. Tenin'Andriamanitra iainana. Amen. Rehefa tsara ny fitondran-tena amin'ny vavy dia homem-boninahitra ny lahy. Ary rehefa mamoaka ny vokatry ny fanahy maneho teo mpanaraka an'Andriamanitra ny fofombadin'i Kristy rehetra dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Hitsangantsika hisaotra an'Andriamanitra ary hangataka aminy mba ho tena ilay fofombady tsara. Tsy hiteny intsony hoe vehivavy tsara satria tsika rehetra izao ny miandrahandra amin'ny fampakaran'i Kristy dia tena hoe vavaka izay Jesosy mba tena ho fofombady tsara. Ny haninay dia ny manao ny sitraponao, ny jironay tsy ho faty fa tena hoe hamana ny teninay ny tenanay amin'ny teninao, ho feno ho tonga rakitra soa ao anatinay teninao, hitondra vokatra ao amin'ny fieritreretanay, ao amin'ny fiteninay, hiaina ny vokatry ny fanahy sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay, ary tena hisikina hery tokoa izay hitafy anao Jesosy. Asandrato ny vavakao. Kay masina tsara indrindra kay na aminaran'i Jesosy misaotra betsaka anao izay Jesosy ny amin'ny teninao. Aoka Jesosy tsy ho prinsipa fotsiny izany fa tena hoe ho tonga fiainana ho antsirairay avy. Jesosy manana n'izy ary izay hanovozana hery akoatranao. Ianao no atononay, ny teninao ny fiainana ho anay, ianao ny rehetra ho anay Jesosy, ianao no antony hivelomanay.
jesosy aoka izay tsy hoe mihevitra hoe mivavaka foana na hoe manompo be tsy ho miasa be dia anatena ny fampiakarana fa fitoerana ny fofombadinao eo atongotrao manovy teny manovy hery manovy fiainana eo aminao ary miaina amin'izany fiainana izany jesosy no andrandranao satria izay no atonga n'ilay fiainana be dia be ary izay no ifankahitantsika eo amin'ny rao any lanitra ka ifampiarabantsika any amin'ilay mandrakizay mankasitraka feno anao izay jesosy ka mbola hitondra ny teninao ny mpanomponao jesosy manomana ny foa mampanahinay izay hiaino an'izany ary andray an'izany ianao no ampiteny ary ny voninahitra no iseo misaotra betsaka jesosy amen tehakitsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia manonona fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy. Mafaly ihany no miaraba ny vehivavy androany izay tena hoe tsy hoe akory araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe hitako zo na indraindrainakaiza na hoaiza fa mba izay aloha ny androany dia tsika koa nampianarina manaiky dia miaraba amin'ny vehivavy androany dia samy ho tahian Jesosy daholo tompoko. Amen. Afaka mahazo toerantsika. Mino fa ny fanahy masina dia ho ao anatintsika tsirairay avy androany ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy ny Baiboly hoe aina ho an'ny mahazo azy ny teny ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Matoa ny teny tsisy fetraikany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia hidiny ny fony tsy avelany mandray izany teny izany. Fa rehefa raisinao ny tenin'Andriamanitra, rehefa hiainanao ny tenin'Andriamanitra dia miova lasa mivadika fiainana sy aina eo amin'ny fiainantsika ilay izy. Androany dia ny lohateny dia hoe vehivavy mendrika. Rehefa vehivavy ny resahana izany hoe iompana bebe kokoa izany momba ny vehivavy, mety misy lehilahy ihany eny antsefatsefana eny fa zakivy ianao fa raha miova ny vehivavy, raha tsara ny vehivavy dia ny lehilahy nge mahazo tombo voalohany. Amen. Ka ny lehilahy zany izao tokony tena ho falifaly mihitsy hoe tena misaotra mihitsy amin'izany andro vehivavy izany fa tena rehefa ho tsara ny vadinao dia ianao ny sitraka an'izany. Amen. Rehefa ny vehivavy ho sisy ihany resahana teo dia izao tsisy afa-tsy izao no anatin'ny fosiny fomba fijery hoe tsisy afa-tsy ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa vehivavy izany dia tena hoe tsy te fa dia tena hoe fitiavan'Andriamanitra no hita. Amen. Anisan'ny nofidian'Andriamanitra ny vehivavy hitondra famonjena ety ambonin'ny tany. Vehivavy no nofidiany voalohany teo i Josefa fa i Maria aloha ny resahantsika. Amen. Rehefa nifidy izy dia izy hoe aleo atao any anatin'ny kibon'i Maria. Izany hoe vehivavy afaka fitaovana hitondra famonjena. Misy an'izay fahasoavan'izay izany ao anatintsika vehivavy ao afaka mitondra famonjena. Ao an-tokantrano saintsaino izany. Inona ny famonjena ilaina atao amin'ity tokantrano ity? Fa manana vehivavy mendrika Andriamanitra atao. Rehefa izany ao anatin'ny fotsika ao dia tsy mety maka alitsika, tsy mety tezitritsika, tsy mety rerakitsika. Fa ninona zavatra midona sy mitranga dia mitsangana foantsika satria fitaovana tsara be hitondra famonjena ny etson'Andriamanitra antsika. Jesosy Kristy tompo dia hoy izy hoe aleo hindrana ny vehivavy. Mila tsika Jesosy. Indraindray tsika mieritreritra hoe inona moa ny ilany Jesosy hitondra famonjena. Vehivavy no nampiasain'Andriamanitra hampepitana izany famonjena izany. Raha tsy tonga teto ambonin'ny tany Jesosy Kristy dia tsisy afotritsika naray ary. Kanefa mila vehivavy Andriamanitra. Mila ho fantatrao voalohany indrindra ilain'Andriamanitra ianao. Aza mihevitena ho tsinitsinina izany. Na inona fevinao na avaiza ianao na ohatrinona ny volany anaty poketranao, ilain'Andriamanitra ianao. Ilain'Andriamanitra ianao satria ianao no hitondra famonjena, anisany fitaovana mitondra famonjena ao amin'ny tokantrano io. Jereo tsara ihany koa vehivavy faharoa manaraka afaka resahantsika Estera. Fitaovana afaka mitondra fanovana. Jereo tsara fa korotana
tsy tokantrano ray ny resahana eto fa firenena fa vehivavy ray nampiasain'Andriamanitra hitondra fanavotana. Mitondra fanavotana ngenao e. Indraindray adinontsika zany zavatra omen'Andriamanitra tsika zany dia izay mahatonga tsika variana tsy mijery ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana ny ataoko hitondrako tena tsara mba homendrika an'ilay hitondra fanavotana. Tsika mbola tsy resaka firenena aloha fa mety ho ampiasain'Andriamanitra amin'izay koa ianao. Fa ny resahantsika androany dia ny ao an-tokantrano ohatra. Mety betsaka ny zavatra mavesatra ao, betsaka ny zavatra tsy zaka ao, fa zao vehivavy ingeny nampiasain'Andriamanitra hitondra fanavotana e. Nanino zao zany Andriamanitra zany dia Andriamanitra lehibe. Nisy fotoana ary Jesosy nampiasa olona izy dia tonga dia eto ilay olona dia tonga dia any amin'ny fitoerana hafa indray, misy olona eto ohatr'izany. Fa tsy izay aloha no tiako resahana fa ny habeny ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Afaka tsy nindrana ny Maria izany izy raha izay ny ilaina fa tonga dia nisy vongan'olo vao maika raha hita tsara hoe tena hienjana ny fagagana raha izay. Hoe tonga dia navoaka ny teo fotsiny Jesosy dia tonga dia efa tsy nisy hoe Maria izany, tsisy izany. Amin'izay miala daholo ny doton'ny olona hoe zanaky Maria io e. Fa tena ozy izy an'tereo le fanetretenan'Andriamanitra. Hoe ataoko an'izao dia amin'izay za tsy hita misongadina. Indraindray tsika ao an-tokantrano mahatonga antsika tsy lasa fanavotana, te hisongadina. Na samy mpivady ary indraindray dia te hifaninana. Nefa tena ray. Dia eo ilay blocage ngeza be eo no mipetraka satria lasa tsy mifameno dia tsy tonga ilay fanavotana. Fa rehefa mipetraka eo amin'ny plasy nametran'Andriamanitra anao ianao dia izao foana ho azy zany hoe fifaninanana ao an-tokantrano zany misy ankezany. Izay ray ahitana betsaka, izay ray mahavita an'ity dia indraindray ny feo reny ao an-tokantrano zany nanao an'ity, za mihitsy izao ny karakara an'ity. Raha farany ny teneny raha tsisy anahy tsisy ianao. Teniteny foana tiako tenenina. Dia te hiteny aminao hoe andao tsy ho variana amin'izany ady izany tsongy. Fa andao isaina hoe haikay vehivavy nampiasain'Andriamanitra hitondra fanavotana. Zao za tsy maintsy mijoro. Mety maditra ny zanako, mety misy fa zany hijoro hitondra fanavotana. Amen. Tsy taraiko ny zavatra nitranga tao, vavaka le izy. Fa anjaranao mieritreritra hoe ahoana ny ataoko hitondra fanavotana ato amin'ity tokantrano ity. Rehefa zany ny ao anatin'ny sainao dia tena hoe rôle na vehivavy zany. Ampiasain'Andriamanitra amin'izany ianao. Ao amin'ny bolana toko 5:24 tapany dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny teny malemy ozy izy dia azonaina. Raha lazaina fa hoe fanaka malemy ny vehivavy dia jereo tsara ny tenin'Andriamanitra hoe ny teny malemy ozy dia azonaina. Dia izay na tonga nanteny tamin'ny voalohany hoe raha vao vehivavy ny resahana dia tsisy afa-tsy fitiavan'Andriamanitra no hita. Satria izao tsy nomeny fitaovana ianao hoe rehefa te aomby dia miketrika aloha. Fa ozy izy hoe mangina fotsiny. Izany angamba zavatra faran'izay tsotra indrindra nefa sarotra indrindra ho an'ny tsy tahianao an'Andriamanitra. Izany mangina zany ny teny raha mbola sarotra satria raha diso ny teninao dia ahoana tesitra ny olona. Fa izany mangina zany ny tena fitaovana faran'izay tsara indrindra. Izany nefa ny tenenin'ny Baiboly eto hoe ny teny malemy ozy azonaina. Azonaina satria maninona? Manome aina. Rehefa mangina, rehefa malefaka ny vehivavy dia lasa manome aina. Ao amin'ny Matteo 5:5 toy ny tenin'Andriamanitra, sambatra amin'ny malefanahy fa izy no andovan'ny tany. Izany hoe tian'Andriamanitra andovan'ny tany ny vehivavy dia izay no nahatonga azy ny teny hoe mangina. Fanaka malemy. Satria maninona? Tiany andova ty jereo nge ry Saray ry Saray vao tsy miteny tonga dia Andriamanitra miadiny. I Abrahama tena efa saika tezitra mihitsy hoe maninona zanako ny roanao. Ismaela anie zanako e. Na tiana na tsy tiana raha mba hiakara ny teneninao dia mba nanaiky any fa maninona no Ismaela mihitsy ny roanao. Tena ozy izy ny Baiboly nangidy tamin'ny Abrahama izay zavatra izay. Izany hoe ny tena marina zany saika hisaraka ry zareo. Fa jereo tsara fa tao anaty fahangina Sara dia ozy izy Andriamanitra hoe
i Abrahama marina ngezany teny sara zany tena roayany mihitsy ireo sambatra malefanahy fa izy nandovany tany misy zavatra nge mety mbola tsy iainanao fa ampiasao aloha le tian'Andriamanitra hitananao dia hitanao zany hoe fiainana spesialy zany ianao tsy miteny fa Andriamanitra mamanginy ny anankiray marina mihitsy zany teny sara zany fa roayany ireo dia eritrereto ane zany sambatra malefanahy fa izy ny andovany tany tsy hodranon'Andriamanitra tamin'ny Adamo zany mamenoa ny tany ozy izy tsy tamin'ny Eva zany tsy Abrahama no tenena zany fa i Eva amen ilaina ianao vehivavy ao anatin'izany fahalemem-panahy zany mety sokasoka ianao mety tenena hoe ka zay fa za mihitsy ny teny zay za fa vehivavy mahery ny vehivavy mahery tompoko a tsy hoe mahery fitsiky na mahery vava na mahery teny fa ny vehivavy mahery a dia tena malemy fanahy mangina any amin'ny fahalemena ozy nisy eon'ny herinareo any amin'ny fahanginana zay ianao ne zany tena kanao hoe vao mieritreritra vehivavy a dia ohatra mampiteteny zany hoe soa fa vehivavy satria zao any ianao zany mangina dia tonga dia tapaka ny taolana hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe ao amin'ny obolany toko 5:20 ny 5:20 misy zany ary ny vava malefaka ozy matapa-taolana ianao zany a vao mangina sy malefaka tsara eny dada anasa karbiratara azoko mihitsy ay anasa le moto dia zao fa zao ao anatin'izay fahalemenao zay ohatra ny tonga saina tapaka hoe ay moa tsy hainao zany amen hitanao Andriamanitra te hampiasa antsika vehivavy izy a amin'le tiany hitondrana antsika fa tsika ndray te hipetraka eo amin'ny toeran'ny lehilahy hoe ianao miasa dia mihinan-kanina ny fady aman-janaka efa nazavay mpanompon'Andriamanitra teo inona ny zatra takian'Andriamanitra ny amin'le obolana 1:30 teo ianao mitoetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra aloha tsara be zany vehivavy miasa mampidi-bola ohatrany zany tsy ratsy zany fa zao tsy zany ny rerehanao akory hoe ataoko mihitsy ny ataoko hita mihitsy ny sandriko fa zao hoeto fahaleme raha sendraka mba ianao ny ao amin'izay toeran'izay dia alefaso amin'ny fahalemem-panahy aza tao hainina ny vadinao amen tsy mampaninona mihitsy moa dia ataova anaty poketra n'le vola da veloha izy ho taitaitra eo nisy mpamoronana kitato ka ianao ne lehilahin'Andriamanitra e fa tsy hoe zesta be eo ianao za no mitondra zao rehefa eo ny fitiavana zany fitiavana zany ange tena définition zany tena ngeza be zany définition zany fitiavana zany raha hitanao fa mba tsy ny asa be izy ohatra dia tapaka izy ohatra dia aza mizesta mihitsy ianao hoe tena ianao ty zany moa zany dia ahoana mihitsy tena takizay anaty nanambady ianao ianona tena eo ianao dia mieritreritra ianona ny iny nge zao lasa PDG tokony mihitsy mivadiko fa dia teny aminao hoe diso lalana ianao tena tsy ao amin'ilay planin'Andriamanitra zany resaka ataonao zany dia izay ilay tenen'ny baiboly miteny hoe teny maro sy tsy lozanota ka rehefa te hisaintsaina zavatra fa dana vavaka aloha ny zavatra takian'Andriamanitra antsika dia ilay azonaina ivoahan'ilay aina ao anatintsika ao anatin'izany fahanginana zany be dia be zavatra mampitabataba ho tokantrano vehivavy mitsanganeto fa tsy sariny akory fa tena amen raha mbola vao mifoy io maraina io dia ny teniny tianao atao voalohany fa zao mampianatra anao ny baiboly azonaina fanavotana famonjena dia lasa aloha ianao mipirina aloha raha fanavotana mipirina aloha raha izandray zany no tratra eto androany any eny ilay izay isan'andro ane defi foana amin'ny fiainana tsy defi amin'ny vadinao fa defi aminao amen inona indray zany zao no teneniko androany inona indray no lazaiko inona indray inona daholo rehefa zany ny tonga ao anatinao dia eritrereto hoe mandihy Jesosy mijery anao dia faly mihitsy izy hoe sofa ianao ilay nampiasainy sofa ianao no nomeny an'ilay toerana sofa ianao ilay izy amen miteny malefaka misy tena hoe misy zioga tapaka
mba azonao ve zany ao anaty ady a dia mangina ny asena taonao dia tapaka ny taolana tsy haiko raha azonareo ny dikan'izany raha tsy izy vola ohatra dia mangina fotsiny dia misy zany ny dikany fa tsy mety mitranga ilay izy satria na anatiny na ivelany ianao miteny foana tsaratsara indray rebeka dia vehivavy nanehoan'Andriamanitra alalana ho avy ny zanany roalahy hitanao vehivavy ange firesahan'Andriamanitra mbo fitantarany koa hoe rebeka firenena roany ao ankibonao tsy nangataka an'izany izy na mifatianina na nitokana tany an-tendrombohitra hoe mba hitenenan'Andriamanitra no avy ny zanako tsia fa Andriamanitra fotsiny no ny safidy hoe rebeka za hiresaka aminao Jesosy ange te hiresaka amintsika fa ianao ve afaka manokatra ny sofinao mba hiaino azy sao dia ianao mihevitra hoe ry pastiry Rodolphe fa sy ry pastiry John angamba ny tenenan'Andriamanitra ianao ka ianao mihitsy ilay tenenany ny endry zareo eny efa iny amin'ilay anaovany azy fa ianao koa hitenenany koa ianao fa zao rehefa teo rebeka dia zao ny zavatra nitranga sisa Andriamanitra rebeka firenena roany ao ankibonao dia zao ny zokiny manompo ny zandriny dia tao anatin'izay fotoan'izay rebeka tonga dia nafantatra hoe ohatr'izao zany ny tsaboko an'reto rehefa tady ho lasany Esau ilay fandehany tonga dia ozy izy hoe ilay tenin'Andriamanitra fa mizary tsy mety ilay izy satria efa nasehon'Andriamanitra azy ny ho avin'ireo zanandreo dia ohatran'izany koa tsika renim-pianakaviana enoy no avin'ny zanakao fa hopoditsofinao ao ianao nge ny tena mahita ny ankizy ianao ny tena mitaiza ianao indraindray ny dada tsy dia mahita fa ianao ny tena mahafantatra hoe anona ny laoka tian'ireo ianona ve iny tsy tia tomaty anona iny indray tsy tia an'izao dia ireo fa ny reny indraindray ny tena mahafantatra an'izany eny e mety mahafantatra koa ny dada fa ny reny vehivavy indray sahan'androany aloha amenina dia zao mahafantatra ianao ampahafantarin'Andriamanitra ka te hiteny aminao androany manomboka androany sokafy io sofiny io fa Andriamanitra te hiresaka aminao te ampahafantatra anao izy ny zavatra tokony ataonao te ampahafantatra anao izy fa tsy hoe any amin'ny lehilahy foana indraindraiky antsika mialika ao ambadiky mivaditsika ioko voalohany jiro dada tsisy an'izao fa manino aloha mialohan'ny antsona dada tana mandoalika mivavaka Jesosy apio zay fa tsy ndana ho eto any amin'ny dada ty misy izay fanararotana kely izay indraindray fa manomboka androany ndaotsika hijoro amen i rebeka teto dia tonga tsara tamin'ny planiny Israely i Jakoba tena tonga satria nampahafantarin'Andriamanitra azy ilay izy nampahafantarin'Andriamanitra azy hoe zao ny tokony ataony ao amin'ny Romana 7:20 zao ny ten'Andriamanitra hoe fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana tsy any amin'ny asa fa avy amin'izay ny antso dia nolazainy tamin-dra vehivavy hoe ny zokiny anompo ny zandriny hitanao nolazainy tamin'iza ozy tamin-dra vehivavy ka itsika zany dia tena afaka hitenenan'Andriamanitra mihitsiny aza miandry aniza aza mitady mpaminany ampifantatra amin'ny mombanao indraindray zany ny azakazahantsika hoe teneno hoe mombanahy tady mpaminany resadresaka amin'ny mombanahy aza manontany mpaminany mombanao fa zao mitokana tsara dia manontany tena tsara hoe vehivavy ianao sa lehilahy izay koa mantsy mila fantaritsika tsara tena zao mahatonga na amin'ny teny izany hoe misy manko izy teo vehivavy izy fa izy teo lehilahy izy daholo ny atahorana ao an-trano izy ny enona mba tsy tenenana hoe izy ny zanaka malala izay sitraka dia izy ny enona fa dia izy daholo tena izy ny maheno an'Andriamanitra indrindra dia izy ihany ny maheno zavatra rehetra fa izy daholo laoka maraina toandro hariva tsy maintsy izy ny anontaniana ninona mitranga na ny dia izy dia izay tiako tenena hoe anontanio tsara aloha vehivavy ianao sa lehilahy ny vehivavy mantsiny araka ny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia zao hoe nareo vehivavy tsy avelako mpianatra na hitefa ninona ozy izy
angina ihany baiboly zay fa tsy za dia ny vehivavy zany tena hoe mametraka ny lahy ohatra ny Kristy. Misy manko ny olona ndraindray dia raha Jesosy ianao dia nangina Jesosy aloha voalohany eny Jesosy voalohany fa zao nametraka io tsy olo tenany Jesosy ohatrano raha ohatra ny ahoana re zany ny tenenako an'izany mbo masimasina kokoa aloha tsy teny fa zao nametraka an'io lehilahy io Andriamanitra eo mba hijerevan'Andriamanitra ny fitiavanao hoe iza marina ianao dia ao anatin'izay zavatra izay dia mijery ianao Andriamanitra hoe io mivadinao mety tsy mahino ianao izy, mety inona zavatra nitranga, mety ianao mampidi-bola betsaka noho izy, mety fa io loso olo tenan'i Jesosy eo ianao ny tena mbady an'io. Dia zao jery anao Jesosy. Amen. Tiaka be izy fa mijery anao Jesosy, mijery anao Jesosy satria te hijery izy hoe ohatra ny ahoana mba fiatraika ny teniko aminao, ny tenin'Andriamanitra ngery havana dia Andriamanitra ka so ianao mihevitra rehefa tenin'Andriamanitra tsy akatoavinao dia aleo mangina mihitsy aloha satria zao Jesosy marina amin'ny teniny izy, ny teniny tsarany antsika fa tsy ny zavatra ataontsika. Atsozy ianao zay manao raha dia miracle eraka Madagasikara ko ina raraiky konzay vadiko. Olona firy zao no bataiko ny trotroko netiko teriana n'olo tena tery tsisy idirany. Fa zao ohatra ny ahoana mifanekenao ny tenin'Andriamanitra. Nareo vehivavy maneke ny vadinareo. Ohatra ny fiatraika an'izay. Amen. Nareo zanaka manajana isarenareo. Amen. Nareo lehilahy tiava ny vadinareo. Ahoana mipetraika an'izay? Raha hianatra tsika, raha mba hitory tena eny amin'ny olona tsika, raha mpianatra ny zanakao vavy ianao amin'ny fitondran-tena raha hanambady izy, dia inona no teneninao? Rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainao dia aza manaiky. Izany ve no ampianarinao azy? Fa zao mety tsy teny akory ary ianao. Mety tsy ampianatra akory fa mifihetsika no entiny taranakao hoe pitany amin'ny ankonany. Amen. Zany hoe jereo tsara fa modely ake ianao modely ianao an-trano aza ianao mihitsy nampianatra ny zanakao ratsy saina. Rehefa manao andrian'izao dia ataovy an'izao. Raha zany rehetra rehefa tsy metimety ny tatany mody fa tena miteny aminao fa tena akta satanika amin'ny fiantsoana an'izany. Satria maninona tsy mitondra ny olona ho any amin'ny fahamarinana fa mitondra ny olona any amin'ny fahaverezana. Dia nefa tsy izy zanakao. Amen. Jereo tsara fa Rebeka teto ianao hoe dia hiteny kosa hoe tsy tiany Esau. Fa rehefa hoe Jakoba ny tenenin'Andriamanitra dia Jakoba aloha nampianariny an'ilay izy. Zao ny ataontsika dia zao ny ataontsika. Dia hatreto tsika dia hatreto. Vehivavy zany tena olona tena sakaizan'Andriamanitra zany. Izany vehivavy zany tena tao anatin'ny soan'Andriamanitra voalohany zany. Izany vehivavy zany tena tian'Andriamanitra zany. Andriamanitra tena tia ny vehivavy. Ka teny aminao vehivavy tonga eto amin'ny soran'Andriamanitra fa vehivavy ianao. Mety be dia be ny zavatra efa vitanao fa zao tsisy idirany. Fa rehefa tonga saina ianao, rehefa mivery ianao, jereo nge marijangy. Tena hoe nanao izay tena farak'izay mety taminy. Fa rehefa tonga teo am-pototry ny tongotry Jesosy dia vao nijery azy Jesosy toy izy. Vehivavy tika jereo ny fitiavany. Tsika vehivavy anie manana fitiavana tena spesialy. Io Maria io no nitenenan'i Jesosy fa tsy petera hoe amin'ny toriana ny tenin'Andriamanitra naiza dia tsy ho adino ny fitiavana ozy izy. Vao velany aloha be fa be fitiavana izy. Vehivavy zany tena manam-pitiavana ary izay no tonga ny Baiboly ny teny hoe lehilahy no nampianarin'Andriamanitra ity vatany fa ny vehivavy dia efa mety amin'izany. Amen. Tsy nitakiana tamin'ny vehivavy zany. Hoe anao mila tia mivadinao, vehivavy amin'Andriamanitra tonga dia automatika amin'ny tonga dia tia mivady aman-janany. Ka raha tsy ao anatin'izany ianao miverena aingana fa tsy lehilahy ianao fa vehivavy. Amen. Tsy sarin-da zany ianao. Ka za manko mitombatomba-nda. Eny mahery ianao vao sasanao ny hatrany amin'ny tokotany juska hatrany amin'ny 5e étage. Manaiky anao zay.
fa zao kosa raha voaresaka fanekena ny tenin'Andriamanitra mila miankina tsara ery aloha ianao na tohina fahalalana anananao dia zao mijery an'izay foana Andriamanitra vao mijery anao zao nge rehefa nandika ty teny dia tonga saina hoe ny asan'Andriamanitra ataontsika ne mijanona eto ambonin'ny tany manaraka atsika mety nahafitra olona be dia be ianao fa zadino fozy izy ny baiboly hoe tsy manao na inona na iny Jehovah ozy izy manana mpanompo izy zany manana anao ray izay fa zao tsy misy olona mahay manantona ozy raha tsy efa nitao mifanandraka izay ny an-danitra tsy tsika mihitsy ny izay tao hoe zany namonjy an'iny paster Jao iny no mifanahy masina no nitondra azy fa ianao fitaovana fotsiny hitanareo ny tohatrinao rehefa tao anatin'ilay sambo dia nanamboatra tohatra dia rehefa miakatra le totohatra dia ilaina le totohatra satria manjary tsy tafiakatra ao ka ahoana ny tafakaranao any anaty sambo any sambo ngezabe zany fa tsy maintsy asiana totohatra eo ekaranao dia niakatra ny olona fa rehefa narindrina ny trano dia ny tohatra najanona tany ohatran'izany ny mpanompo bezesta avelany izay ny antony ary akipakary iny rehefa mandeha roplaniny ianao andeha daholo ianao amen miazakazaka an'ilay camion mitondra tohatra iny hidina sy akaran'ny olona fa rehefa mandeha ny roplana tsy bataina miaraka ao le camion sy le tohatra mijanona iny fa iny fitaovana fotsiny nefa raha tsisy an'iny tsy tafiditra ao le olona okenao tsy tohatra okenao tsy vehivavy tohatra mba hampisakafo ny ankonana ihany mba tsy maintsy hijanona ao an-trano ihany anao ny asan'i Jesosy ihany fa ataovy ampamendrehana amen ataovy araka ny tokony ho izy fa aza mieritreritra mihitsy hoe ny asan'Andriamanitra vitako tiany anisan'ny konto boky mitsokatra ny an-dany ny anarako angambany any efa tsy haiko efa triple quadruple firy mihitsy satria za zao aveny dego dia aveny anana indray io zao mampipetraka tsara ny anaranao any an-danitra dia mifanekenao ny tenin'Andriamanitra fa okontsika tsy ho diso izay aloha voalohany fa reny asa ataontsika eo an'Andriamanitra reny fruit reny vokatra tiantsika Jesosy dia manao ny asantsika amen raha anginitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra mivato indray ny tabataba tian'Andriamanitra tenena zany dia zao aza mizesta mihitsy ianao hoe ianao mandro sakafo ohatrano na ianao maninona dia ianao ny tena zavatra fa maneke foana eo ambanin'ny tenin'Andriamanitra eo ambany tena Jesosy zange vehivavy nataonao vehivavy fa tsy nataonao lehilahy ka noho izany manaiky an'ity vadiko ty amen na toinona io ny ekeko teo anatrehanao dia manaraka an'izany amen dia ao anatin'izay dia zao faly Andriamanitra amin'ny asanao faly Andriamanitra tena faly aminao izy sady voavozy anao faly izy hoe tena zany ny zanako ka zany amen Andriamanitra tena tia ny vehivavy izy zany vehivavy mendrika zany raha vakitsika ny Titosy 2:7-5 Titosy 2:7-5 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny vehivavy antim-panahy koa anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olo-masina tsy ho mpanendrikendrika tsy ho andevoziny divay be ho mpampianatra ny zavatra tsara amen ho mpampianatra ny zavatra tsara raha hitsangana ianao hampianatra ny vehivavy maro ianao ve vehivavy tena manaiky ny vadinao ka raha resaka sao dia fanekena ny resana dia ajanony zay zay satria tsy tianao zay inona ny mba lesona tsara ho modely tsara anao amin'ny akonanao ao an-trano ho mpananatra ozy izy ho mpampianatra ny zavatra tsara anaro ny vehivavy antom-panahy mety efa mahay zavatra rehetrarehetra tsika fa zao mila mitoetritsika arak'izay voasoratra aza mandeha tsy ao anatin'izay voasoratra izany fa izay voasoratra ihany inona ny teny ho an'ny vehivavy dia mitoera tsara amin'izay amen dia rehefa izay ny zavatra ataonao dia mahazo fankasitrahan'Andriamanitra ianao isika vehivavy ny ravaka ny tokantrano tokony ho modely alaitahaka amin'ny fitondratena mendrika mandray andraikitra ao an-tokantrano zany zao tena mandray andraikitra amin'ny ara-panahy efa nentin'ny pastor Vololona teo fa mandray andraikitra ra-tokantrano mba mandray ravondena ve ny vehivavy ato mba manasa vilia ianao misy fotoana mba manokona sakafo ve mba mampiripirina ilaina ny tananao ny ao an-tokantrano satria ravaky ny tokantrano tsika tokony ahitana tsika daholo any an-dakozia
ahitana antsika koa any amin'naiza ahitana antsika daholo satria izany ny atao hoe raha avaky ny haingony tokantrano. Marina fa mety efa 520 mpanampy eo an-trano fa izao atao vitanao mihitsy hoe za Jesosy ravaky ny tokantrano. Amen. Misy fotoana nge misy izay fahazaran'izay za efa nanao be foana taloha aloha mba akaina aloha tozy mivadiko mitsangana fa tsisy an'izany. Sange tamin'ny voananambady anao tena tsisy mpanampy tsisy nina fa za fo amin'ny 5 maraina manao sakafonao dia amin'ny alina patoriana zaza dia manasa lamba dia zao kosa fa Jesosy mba manome aty aloha mba atory aloha e tsangana. Satria maninona ravaky ny tokantrano. Misy zavatra indraindray tsy mifanaraka amin'ny eritreritrao mety ho voavidin'ny volanao fa takian'Andriamanitra aminao. Raha tianao ilay tena fitiavana. Be dia be nge ny olona amin'izao fotoana efa fiarahamonina sisa ny ao an-trano. Fiarahamonina satria maninona tsisy fitiavana. Tsisy an'izany fitiavana nen'olona vao mifankahita chéri malala. Fijoroana vavolombelona izao moa dia vavadiko malala tsy haiko tsoa izany ny resahana. Izany ny betsaka ao anaty fijoroana vavolombelona sasany. Amen. Satria maninona mamy loatra ilay fankatiavana. Tiana loatra ilay vady. Izany tsy azo amboarina nge izany e. Indraindray fiteniny ao an-trano hoe tambola ampisimba dia tadidiko mihitsy ianao ilay nenena dia nakany amin'ny restaurant fa izao tena tsisy an'izany intsony. Koa anao raha tsy mateo teo. Mandray andraikitra ao an-tokantrano. Tsara toe-po. Amen. Maria tsy navelan'Andriamanitra Maria. Ampanaiky an'i Josefa jery ao tsara ty fahamarinana iray ity fahendren'Andriamanitra. Nifidy amin'ny Maria izy ianao izy nitondra ny Jesosy Emmanuela nandeha daholo ny rehetrarehetra. Izy ny resahan'Andriamanitra voalohany Maria. Dia rehefa hitsoaka amin'izay Josefa tokony tenenin'Andriamanitra fotsiny teneno izy fa tonga dia manaiky anao e. Satria efa any aminao ny grand. Na hoe any aminao ny fandehany. Tsy zay ilay izy. Fa ozy izy Andriamanitra hoe mifanahy masina ihany. Ozy izy Josefa vao naheno izy toy izy apetrako manginginy ity dia lasa ipa. Tena izay mihitsy ny programan'i Josefa anaty Baiboly misy zavatra tsy mandainga. Fa izao ny zavatra nitranga tonga dia bedin'Andriamanitra. Waiza miverina ry amin'ny Maria ry. Azonareo lezy tsy marinina ndray sy lahatra azy fa Andriamanitra. Ka tsy hainao mihitsy ny anapatapaka ao an-trano ao. Fandana mivavaka raha misy décision tena tianao tena hoe hitanao hoe tsy ho eken'ilay vadiko ty dia ndana mandoalika mivavaka. Fa tsy napetraka Andriamanitra ao amin'izay plasy izay mihitsy Maria hoe satria izay ianao efa nanaiky ahy. Satria Jesosy efa okipinao. Dia izao ndana tonga dia tapatapa daholo ny rehetrarehetra fa manaiky na ny vadinao ary. Fa tsy navelany. Izay mamarina an'Andriamanitra. Ka tsika aza diso mihitsiny fa aza hovana izay voasoratra. Fa rehefa Andriamanitra ny teny hoe nareo vehivavy manaiky vadinao dia izay ihany ny azy fa tsy mila hoe rehefa izao kosa dia hafa indray izay. Fa ny zavatra nitranga teto Andriamanitra ihany nandresy lahatra ny Josefa vao nijanona izy. Misy zavatra tsy vitantsika. Fa Andriamanitra satria tsy nataony eo amin'izay toerana izay tsika. Dia raha tianao hiadana ianao, raha te handova ny tany dia manara lalàna fa aza mandika lalàna izany. Raha mandoa jiro sy ny anina mety ho vitanao fa ny nanaraka n'io Baiboly io manakory. Amen. Jereo tsara fa ozy izy Andriamanitra hoe Josefa hoe izy ianao ndana miverina aingana. Tsisy tahotra mampakatra amin'ny Maria. Fa zanona ny anton'izao rehetrarehetra izao verina aingana manambady amin'ny Maria. Dia ozy ny Baiboly verina niaraka amin'izay dia tonga dia nakany amin'ny birao dia nanoratra amin'ny Maria nangina tsisy resaka. Ohatr'izany nge ny tian'Andriamanitra mba hita tanana amin'ny fiainantsika vehivavy antsika nge malefaka. Amen. Ianao raha tsy mahay manao beso akory. Amen. Fa izao dia ozy izy Andriamanitra hoe za nge namanareo e. Za nge akaiky anareo e. Fa ny olana nareo tsy mba miresaka amiko. Nareo te ho lehilahy. Te ho lehilahy dia te hanapaka foana. Dia izay nge tsy mety e. Tsy ho possible mihitsy ny tokantrano hoe tena ho complet ny zavatra rehetrarehetra raha vao tsy complet ny tenin'Andriamanitra. Dia mody sarinady daholo ny aty ivelany. Fampitantana inona fa rehefa ao an-trano kisakary. Fa rehefa ao mason'olona
eo mason'olonako olona kosako hoainina eo fa misy ny olona sasany sady eo mason'olona ny ao an-trano naizanaiza dia mamy be foana tadio tsara fa 70-80 taona nge nomen'Andriamanitra atsika maninona tsy iainana n'izany fitiavan'Andriamanitra izany maninona raha janona teo le amin'izay modimody rehetrarehetra fa maninona raha miaina amin'ilay tena aotontika ilay tena nendrasan'Andriamanitra amen tsy diso ange izany ny fony izany hatramina fatarako an'izany hieriny izany fahamela-keloko izany dia ohatrany te hifona foana taloha tena tsoroko aminao fa za tena tsofonafona izany za tena tsy tian'izany satria za tena tsy te ho ararotina zay ny atao tsaiko za kosa zao raha vao mifona eo dia ataon'ireo fanao ao izany aloha tsy mifofona izany oka mihitsy aloha izy mivavaka izy mipastera fa aloha izy nifona zay tapitra fa zao rehefa miaraka amin'i Jesosy eny dia ohatrany satrinao foana hiteny isan'andro isan-kariva dado fonaran'isy zavatra nampalahelo an'lahy tezitra venao tamin'ilay teniko teo amen mandreraka koa ny mitoriteny eto amin'ny lohan'ny alina fa amen ohatrany lasa fafinaretana ho anao izany lasa hero anao izany avy eo anao lasa atokisan'ny olona satria maninona ozy izy ry zareo hoe io tsy matate an'izany io tsy mavita matory miavinaviny izany fa io tsy maintsy miresaka satria io nge malefaka amen rehefa ho avy Jesosy rehefa ho tapitra amin'ny fotoana any ve ianao vao iratarapeny fotoana rehetrarehetra nomen'Andriamanitra hoe ay fa mivadiko amin'izay ataoko bizo vady koza izy ateo ny atao bizo vady amen fa zao dia omen'Andriamanitra ny fotoana dia araroty ny andro zao vanaova-tsoa zareo fitiavana ny tena raiso mihitsy izany hoe vehivavy tena hoaraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay fotoana izay rehefa tonga Jesosy tonga dia tsisy fanadinana ianao fa tonga dia oke amen reny zavatra iainantsika ety an-tany reny ane toko ty ravaka ny jorovavolombelona teo kely fotsy ho vita fa tonga dia nataon'i Jesosy oke daholo izany ilay rehetrarehetra amen tonga dia mety ilay izy misy olona arany iray tsy manao fanadinana fa jerena tao afaka ny anarany ataon'i Jesosy ilay izy ka ny an-danitra indray ve tsy isy an'izany rehefa ataonao ilay izy dia mandeha fotsiny Jesosy hoe mipasy fotsiny ianao amen ka mino sy matoky fa nandray zavatra tsara ianao nomen'Andriamanitra Maria tsy nomen'Andriamanitra Maria mihitsy ny toerana tokony hibaiko anery any Josefa amin'ny zavatra tokony ataony fa nangina izy dia mivavaka dia Andriamanitra nandray andraikitra jereo tsara fa toetra foana toetra io foana na hoaizy tsika na hoaiza dia toetra foana ny atafitantsika ka manomboka androany raha tianao hiainana izany hoe vehivavy mendrika an'Andriamanitra izany dia militsika manova ny toetrantsika ahoana no aizantsika amantatra ny zanakitsika raha ohatra ka tsy mivavaka ho an'izy ireo tsika manana fotoana isan'andro mba mitondra mbavaka ny ankonanao vehivavy izany vehivavy tokony vehivavy mivavaka mivavaha ianao any zanakao mivavaha ianao amin'ny vadinao eo ny asan'Andriamanitra tsy ratsy izany akory fa zao hoeto mbavaka ny ankonanao dia hoeto mbavaka koa ianao mba homendrika araka ilay lazain'Andriamanitra tokoa tadio tsara fa Andriamanitra ne tena tia antsika vehivavy Andriamanitra tena miaraka amintsika ary sakaizantsika izy naiza misy antsika dia jereo vehivavy foana indray natsoan'Andriamanitra vehivavy ny lazainy fa be fitiavana vehivavy ny lazainy fa zao be dia be ny vehivavy te hiala eo amin'izay mason'Andriamanitra izay manomboka androany amin'izao fotoana izao ataovy tena mahatonga sainantsika ny ten'Andriamanitra hoe Jesosy tena marina ny teneninao aiza ho aiza tokoa moa zaho atokantrano aiza ho aiza amin'ny fiarahamonina raha lazaina fa vehivavy dia mino fa hitantsika Andriamanitra dia mino sy matoky fanandray zavatra tsika dia tahin'Andriamanitra daholo tsika dia hiteka ho an'ny ten'Andriamanitra tsika sady hitsangana ndraisantsika amin'ny mpanofon'Andriamanitra
Alleluia. Mahazo toerana vetivety a sadaikatra hitsangana aty satria tsy vehivavy ny tena fa andro ny vehivavy androany a dia ohatran'izay sy pasteur sandratra rery ny lehilahy nitsangana eto andro nay miralako androany. Alleluia. Misaotra mamany amin'ny afatra tena nahazo afatra izay lehilahy teo. Anankiroa ny afatra ho antsika lehilahy iza matadidy tiava vadinao dinany anankiray aza mametrapetraka mangina meny any Josefa zay a dia izay zany ny izy a dia miarabanareo vehivavy a izy moa ny tena marina ho an'ny lehilahy manambady a dia ozy izy ny tena Andriamanitra hoe ora ihany izy roaroa dia ho an'ny lehilahy manambady zany andron'ny lehilahy manambady keo androany satria andron'le vadiny dia ny lehilahy koa dia anay koa zany androany ho an'izay tsy manambady aloha dia eo nareo fa ho an'izay manambady zay. Alleluia. Anatanteraka amin'ny fanatitra isika nisy ty mpanompon'Andriamanitra teto ny teny hoe amin'ny fo torotoro no anolorana fanatitra amin'ny fo feny fitiavana indrindrandrindra ny fanatitra omena mpifaliana ozy izy ny tompo no akasitrahany dia manolora zay tsara indrindra manomeza zay tsara indrindra. Fotoanantsika rahampitso fandraisana fanasany tompo eto a manomboka amin'ny fitora. Androany aloha zany ny andron'ny vehivavy 20 marsa fa raha vao tonga ny 7 marsa dia andro tompo. Alleluia. Eny androntsika rehetrarehetra zany fa mba nain'ny vehivavy aloha androany a raha pitso azadino a fandraisana fanasany tompo. Latsinainy a ohatra ny an-taniny eto foana ny sekoly isa maraina dia mahatsiaro a tamin'ny fotoanandro zanak'Israely a tsy nisy sakafo hoanina dia napidina mana Andriamanitra dia ilay mana nomeny a isa maraina misy fahamarinana ara-panahy zany a dia maninona ny isa maraina ny sekolitsika satria tsika mila mihinan-kanina isa maraina ivelomantsika dia ny apitso indray tsy inona nomena indray zanak'Israely indray mana fa azo angonina le izy fa levona iny fa raha pitso indray omeny dia dikan'izay zany isanandro ianao a dia ataovy resy lahatra ao anatin'ny fonao hoe andatsaka indray Andriamanitra androany maraina dia ny dikan'izay hamonjy sekoly indray androany maraina. Mety misy mony tsy afaka zany fa mandatsaka foana Andriamanitra dia ataovy any amin'izay toerana mety misy anao na mihaino radio ianao FM 90.8 na mijery amin'ny direct ianao na rehefa manam-potoana ianao raha riva dia averinao jerena leo amin'ny hvkl-mission na ao amin'ny YouTube hvkl-mission dia afaka mijery an'ireny ianao dia mandatsaka isa maraina mandatsaka an'le mana Andriamanitra ahafahanao miaina tsara dia raha reny fotoana ireny a fa ao anatin'izay no azahoanao. Tenin'Andriamanitra koa dia manambara hoe ny famindrapon'i Jehovah izy hoe tsy nalany ritratsika tsy mitsahatra ny fiantrany a vavao isa maraina zany. Ny famindrapon'Andriamanitra vavao isa maraina dia isa maraina zany ianao mila manavao koa hoe amin'ny fomba ahoana koa zany ny anavaozako momba fa tsy dia hiandry famindrapon'Andriamanitra foana tsika. Dia rehefa mandray a fampianarantsika eny amin'ny super U Analakely 2e étage manomboka amin'ny fitora latsinainy sekoly mpamahana olana talata sekoly ny fanasitrana ary alarobia sekolin'ny tokantrano sy fanambina toetra dia ararotsika ireo fotoana latsinainy talata alarobia ireo a mba ahafahantsika manavao foana ny fanoloran-tenantsika. Amen. Ndotsika hitsangana ary ndotsika hitsangana dia anolotra an'izao fanatitra zao a ho an'Andriamanitra. Ainjiro aty anoloana ary ny tananao. Andriamanitra raha io amin'ny anaran'i Jesosy a saotranao zay tompo saotranao zay fa nisy ny vehivavy misaotranao fa nisy koa zahay misaotra fa ianao no mandamina ny fiainana eto amin'izao tontolo izao dia tanteraka ny andro androany fa ny andronay manaraka dia mbola ianao foana no mitahanay ary zany no antony anehoanay amin'ny fomba hita maso ny fitiavanay ianao fanavaozanay ny fanoloran-tena ka hanoloranay izao fanatitra izao
sakrifisy sy izay rehetra tany am-pony tsirairay avy, natolo ny tampitiavana, natolo ny ampifaliana, satria izany no akasitranao tompo, raisoanitra akasitrahana tokoa izany movoninahitra ny anaranao. Taio ny tsirairay avy, taio manokana amin'ny vehivavy rehetra. Ho voninahitra ny anaranao raha eo, ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika hitehaka mafy a, voninahitry ny tompo. Alleluia. Taovy mafimafy ny tehaka ao. Alleluia. Miraba vehivavy rehetra androany andao aloha tia-tanana mafy be ho an'ny tompo a. Tena mahazo toerana vetivety. Mba fantatrareo ve a, 2 minitra fotsiny a. Mba fantatrareo ve fa misy zavatra tsy tanteraka mihitsy raha tsy eo nareo. Fa na tsara ohatra ny endrik'Andriamanitra aza ny namola volana ny Adama tonga tao Edena, tsy afaka nisy ny fitarany fahafenona sy fatanterahany tsodrano raha tsy tonga Eva. Noho izany a, ilaina ianao. Ozy izy tatidiary teo vao nanomboka hoe ilaina ianao. Jereo masony akaikinao, ilaina ianao matoa nisy hoe. Mba fantatrareo hoe fa tsy apôstôly ngeza be no nitory filazaon-tsara voalohany ao anaty Baiboly, fa le vehivavy Samaritana niona tamin'i Jesosy niova fo teo amin'ny vovon'i Jakoba. Dikan'izay vao valy eto, le tenin'le hoe vehivavy tsy mahazo mitory teny any am-piangonana lasa fombafomba mpivavahana. Fa na tamin'ny andron'i Jesosy aza vehivavy ny rahany voalohany. Ka tsy hoe vehivavy sy lehilahy izy fa fiovampo sy fandraisan-dahatra maniraka. Na Petera lehilahy azy tsy navelan'i Jesosy hitory teny raha tsy efa avy mibebaka. Noho izany ny sarobidy amin'Andriamanitra fiovampo fa tsy tsanganan'olona, tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Halleluia. Anankiray fahatelo nefa mba hampanetry tenanao raha vehivavy. Satria ohatrany be dia be ihany izay karazana fanairana, fanitsiana, fanambarana ampitoerana anao izay hoe vehivavy ilaina ianao. Fa tadidio ty teny anankiray ty. Marina fa Maria no nisehon'ny anjely. Marina fa Maria no fantsona nitondra ny Mesia teto ambonin'ny tany, Jesosy Kristy. Saingy izao, rehefa mivavaka nangataka tamin'Andriamanitra, dia izao ny zavatra nitenenin' Jesosy. Saika tsy nilaiko Maria, fa teny fikasany Josefa amataranaky Davida azy no nilana ny Maria hitondra voaka ny Jesosy. Satria jereo ny teny fikasana, jereo tsara ny teny fikasana, fa tsy anapahataperana ozy izy ny teny fikasana ho an'i Jesosy, ny fanapahany sy ny fanjakany amin'ny fandovany ny seza fiandrianany Davida rainy. Noho izany ny teny fikasana nahafahan'i Jesosy nandova ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanapahany, dia tsy maintsy amin'ny alalan'i Josefa. Noho izany betsaka ny vehivavy Virjiny tao Nazareta. Fa Andriamanitra tsy niteny eny amin'ny testamenta taloha hoe ary teraka zazalahy ny Virjiny atao hoe Maria. Tsy nilaina ny anarany Maria tany amin'ny testamenta taloha hoe rehefa ikasa Andriamanitra ny atongavan'i Jesosy, fa Virjiny fotsiny aloha. Fa rehefa nahitany Josefa atao hoe fofombadin'ny Maria Virjiny Andriamanitra, dia lasa tafiditra tao amin'ny tokantrano Maria fofombadin'i Josefa le teny fikasana, satria nilaina ny fananganan'i Josefa an Jesosy mba hatateraka ny programa, mba hataterany teny fikasana amin'ny fahatongavan'ny Mesia ho avy amin'ny taranaka Davida. Ka ny fanangana ny janaka dia mihoatra lavitra noho ny terahana zaza ao anaty Baiboly, satria Andriamanitra misaina hananganana ho zanany amin'ny alalan'i Jesosy. Rehefa nanaiky izy, Andriamanitra no atsangany zanak'olombelona tamin'ny alalan'i Josefa. Androany hariva, fataro ary fa mifampiankina ny fahafenonono ny fahataterahany teny fikasana sy ny teny fikasana sy ny fahataterahany zany amin'ny alalan'ny fanangan'Andriamanitra vehivavy. Nilainy Maria fa azadino, fa raha tsy teo Josefa dia tsy tanteraka koa ny anjara voatendro an'i Maria hitondra voaka an Jesosy. Atsangana entanao raha azonao tsara ny zavatra tiako ho zaraina. Noho izany
eo amin'ny fiainana misy foana ny fifampiankinana mba hitoeran'ny fanetretena ao anaty. Mahavariana fa tsy Josefa mihitsy no vangin'ny anjely fa Maria. Izy no asoavana mihoatra noho ny vehivavy rehetra. Josefa sakitsoka nefa naverin'Andriamanitra satria nilainy. Zao fotsiny ataovy tokantrano manome eno tsara tsy hoe ny olana ny tsy misy. Misy ny olana na Andriamanitra zao mihitsy aza naniraka anjely Gabriely hiteny tamin'ny Maria misy problème maleo tokantrano fa tsy hoe tsy misy. Tsy mifanara-tsainy Maria sy Josefa satria surprise tamin'ny Josefa ny vady bevoka ho ampakarina. Fa enoy ninona problème amin'ny tokantrano ka manana teny fikasana tia nitondrana ny tokantrano Andriamanitra dia enoy ty fahamarinany ty. Enoy ty fahamarinany ty ho avadika Andriamanitra ho testimonisy vavolombelona ngeza be zay olana rehetra mitrango amin'io fiaina tokantrano satria Jesosy no ivo. Iza hoe ny ivo? Jesosy. No tsika hitsangana isotra azy amin'ny fotsika manontolo. No fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Makasitraka anao zay Andriamanitra rainay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Sotrany amin'ny famangina ho anay isan'andro. Ny amin'ny fanomezana ho anay teny fiainana ahatonga sainanay ho tafatoetra foana eo ambany fitarianao sy ny toe-panahy araka ny sitraponao. Volavolay zay ho karazan'olona mety aminao. Tsy miezaky ny ho mety aminao eo imason'olona na mahay miaina hitan'ny olona fa manompo an'Andriamanitra fa ianao le mahitany ao anatinay mihitsy hoe tianao zay ary isan'andro dia tsy mampandefitra ny sitraponao fa mampitoetro lara-pamena foana hatranetrany vesatry ny sitraponao raha oharina amin'izay zavatra rehetra mahatery anay. Ampio tokantrano tsiray avy zay tonga eto, ampio ny vehivavy tsiray avy zay tonga eto, mba tsy ho verimaina ireo teny rehetra zay nampitondrainao tamin'ny alala ny mpanomponao ho anay ny teny Andriamanitra. Ampijoroa zahay, meo anay ny hery afany manana fo makatoa anao. Ao mbadiky fakatoavana foana matetika ny lalam-pisandratana avy aminao. Fa nylainy Maria akatoa anaiky ny lalana ahatonga azy ho vehivavy bevoka tsy nahalalala nefa manana fofombady ao ampakarina. Nanana fihetseham-po izy fa nampandefitra ny fihetseham-pony izy fa nametrako lara-pamena izy ny programanao. Fa nilaina koa Josefa akatoa anaiky apakatra vehivavy bevoka melohan'ny fotoana anoratana azy any amin'ny mairie sy ampakarana azy ao amin'ny tempoly. Ny lalany fahombiazana ao amin'ny fiaina tokantrano dia zavatra tokana ihany. Tsy misy akoatra amin'ny fampanjakana ny teninao sy toe-po makatoa anao zato isan-jato. Mampianarana isan'andro isan'andro iainao anatin'izany. Amin'izay fotoana izay Jesosy tena rehefa manjaka ao ny sitraponao miaina tsisy tsony zany fahamaliana zany, tsisy tsony zany fahatezerana zany, tsy misy tsony zany ady tombontsoa zany, tsy misy tsony zany firiariana sy fifaninanana ao an-trano zany. Ho mpivady raha isaina mifandefitra be fitiavana fampizarany soa tsy tsara eny ivelany. Intsony zay fa tena tsara ao anaty. Zany hoe ao an-trano mihitsy ny paradisa fa tsy miezaky ny ho tsara eny ivelany satria miezaka aneo endrika amin'ny fiatsara imbelatsy. Tsy izany ny zavatra takinao aminay. Mangatany afo ny fanamasina androany mba hatonga ny herin'Andriamanitra ambabony ao anatinao, ahatonga anao isan'ny olona tena pakatoa an'Andriamanitra. Ndao tsika hivavaka amin'Andriamanitra androany hariva alohan'ny hira avany ty fotoana ity. Tompo ho vangony foko ho tena karazan'olona tena miaino sy makatoa anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fihetsiketsehany ivelany, tsy zavatra eny ivelany ezana ametrahana finoana, tsy zavatra ohatrany hoe asa fanompona ataonay. Tsy zany Andriamanitra ny zavatra tianao hita eo amin'ny fiainanay satria rehefa iveriny ianao ka hijery anay ny zavatra tena tianao hita fiovampo, fijoroana amin'ny sitraponao, fandianana amin'ny programanao. Ary ny olona tsiray avy zay tonga eto dia fantatra amin'ny titakarivo ity fa tovy-batisa amin'ny fanamasina zay Andriamanitra androany mba hiainana zany fahamarinana zany. Asandraton'ny tananao dia sokafo ny vavanao, tenenao Andriamanitra ty Andriamanitra eo leony miaina ao ambadiky ny fahatsarany ivelany fa tena te
iaina tanteraka ny sitraponao amboariny ao anatiko ifanaraka amin'ny programanao tsy zavatra tsy nambolenao rehetra ao ka hitsan'Andriamanitra satria zay amin'ny fotoana iverenanao dia tahaka ny endriky ny vehivavy ampakarina daholo na lehilahy koa azy dikan'izay mila makatoanao zay mitodika any aminao daholo zay na lana vavy fa zay le fofombady ao ampakarina amin'ny fotoana iverenanao eny amin'ny ramalanitra tianao zahay iaina mifakatoavana anao zato isanjato le vony zay tontolo rehetra mbola mety hevitra mampisaraka antsika Andriamanitra angataony afo ny fanamasina andoro le mololo ratsy rehetra zay mbola mety manarakaraka anao eo amin'ny nofo ka tsindrona avy amin'ny satana sy tsilo mahatonga ny fanomponao tsy teny hivelatra eo amin'le tontolo akasitrahan'Andriamanitra tsy mahanentsika isan'olontsika tsy mahanentsika hoe karazany hoe ao anaty fisasarana mba ho hita fampiasain'Andriamanitra fa ny ao anatin'ny fotsika iainao mifakasitrahan'Andriamanitra ho isan'ny mpakatohan'Andriamanitra ho isan'ny olona mety amin'Andriamanitra ho fofombady ampakarany Jesosy tsy misy fiketrona amin'ny fotoana iverenany angatao fanamasina raha amin'ny anaran'i Jesosy vavaka amin'ny titakarivo ty fantatro fa eto ianao miaraka aminay fantatro ny etaponay tsirairay avy ary fantatro amin'ny titakarivo ty fa ianao l'Andriamanitra mpanova tsy miova mandrakizay zay tsy hanamelo tena satria tsisy fanameloanao aminao fa kosa zay androso ka hanokatra ny fonay ao anatin'ny enina ny amin'ny zavatra tsy mety mba hahafahanao manaisotra anay tsy ao anatin'izany ntsony satria namela eloka anay ianao androany noho ny herindrahan'i Jesosy sarobidy raiso ny famelan-keloka noho ny fitiavany ianao mandana mijoro indray mba tsy ho sarin'olona eo am-panompona fotsiny ianao toy ny mendrika fa tena olona mahazo mifakasitra'Andriamanitra eo am-panompona satria mpakatohan'Andriamanitra mandana manova safidy tsara hozy izy ny ten'Andriamanitra mampianarana anisany androko raha mbola misy ny atao hoe maraina dia aza vela izy tsony ny fietretanao fa mbola ifohanao rapitso fa zay maraina omen'Andriamanitra anao androany ataoviny tsara indrindra ho an'Andriamanitra toy ny hoe tsy misy akoatra ny androany ny fiainana angatao Andriamanitra misaotra tamin'ny fotoana androany nomenao misaotra ny amin'ny fotoana mbola ho avy raha mbola sitraka omena fa ny fotoana rehetra iainako dia hoentiko hanomponanao sy anaovako izay kasitrahanao angatao Andriamanitra ireo zavatra rehetra mbola mamesatra eo amin'ny nofo ao anatin'ny fanompona nanao ny toe-pony Jesosy nahitany nisy fotoana tena nandinika Bartelomeo tena tsy hitako mihitsy ny tantarany hoe nanao ino izy taorin'ny fifidianana Jodasy nanondrana Tomasy tsy nino Petera nandà ry Filipo asehoanay fotsiny tompo Andriamanitra dia ampy anay zay fa aza mirediredy manao paken-javatra manafitonana daholo ny mpianatra tamin'i Jesosy teto tany fa ny zavatra nahavariana tsy nisy anankiray tamin'ireo ka nahiliky Jesosy dia niteneniny hoe mandana mandefa tsy ilaiko intsony ianao midika fa misy fo anankiray takian'Andriamanitra ananana ny fanananao fahazakana ny fahalemen'ny hafa hivavaka ho azy satria satroboninahitra ho anao zany mandraisa ny toe-po anankiray ao anaty mba olona isan'ny anina satroboninahitra fa tsy lany andro eo am-pitsikerana ny hafa foana aza manaiky ve sara notana meloka an'izan'izy fa mandolia amin'ny alahelo ara-panahy mba mitsoran'Andriamanitra azy dia ny zavatra anankiray angatahako kosa nefa rehefa hitanao zay ny lehilahy rehetra zay tonga eto manany ianao azon-damosina ara-panahy mampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra anatin'ny tokantrano indraindray ianao indray ny lasa manaraka ny zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra satria manaiky iainao mbany fahalemem-panahy diso nefa ianao ny lahy lohany ao an-trano ao nefa fahalemem-panahy diso hitanao fa miroso makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra le tokantrano dia manaraka ianao tokony mijoro ianao mampanjaka ny fitiavanao antsizy zany fa fiatsaram-belantsizy ny toe-ponao zany tonga dia teneno zany mahatonga mama miteny enay ao an-trano fa mijoro papa miteny dia tena miteny fahamarina tsy izy ny zavatra zany zavatra zany tsy tondrantsika ho any an-danitra zany satria rehefa ho avy ny tropetraka manino tsy tiako hoe Israel raisina Israel avely eto na hoe samy tavely fa mba miara-miakatra ny tsara ka ny fahendrena farany ao anatin'ny fofarany zay tsara indrindra aza miara-miompitsaina ao anaty faratsina ohatran'ny zaresina notsaina ny namana zany ny amana zany hamana zafady ka natonga azy anangana azy fijaliana entona ny fihafaran'ny fiainany tsy ho zakanao ny fihafaran'ny zavatra anankiray fantatrao fa tsy mety nefa mpandeferanao ny sitrapon'Andriamanitra maneke manomboka androany ninninona mitanga mandra-piveriny Jesosy Jesosy rery Jesosy ihany Jesosy hatrany ary izy rery no tsy maintsy manapaka ny fiainatokantranotsika satria manam-panantenantsika fa ho isan'ny olona ho ampakarany Jesosy ho ahitsin'Andriamanitra zay tsy mety rehetra satria fiangona tsy misy fiketronana no ampakariny halleloja ka ninona santa takian'Andriamanitra any amin'izany dia hijorontsika
na inona na fomba ahoana na fomba ahoana, rehefa marina dia marina, rehefa mahitsy dia mahitsy, rehefa masina dia masina, rehefa mety dia mety, rehefa tsy mety no compromis. Halleluja. Asioteka moan'Andriamanitra. Halleluja. Kanefa raha misy zavatra tsy mety mahay mandefitra ndray koa, mandoalika, honena, mivavaka, manangana. Hitanao Andriamanitra, hitanao Andriamanitra. Mahita androanina riva ny marary ositran'Andriamanitra, ny rofo esorin'Andriamanitra, ny fanantenina ho afahan'Andriamanitra, ary mivesatra ho esorin'Andriamanitra lavitra. Tononiko ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy, ny fitahin'Andriamanitra manana ambiampy, hitahiry ianao ny fahasoavana amin'ny zavatra rehetra ilanao amin'ny tanany. Tonjobilo anao ty taona ty, mandana fotsiny araka ny sitrapony, fezo tsara fotsiny zavatra tokony fezina. Mahafinaritra anahy le teny teto hoe ozy izy niteny le mpanompo vavin'Andriamanitra ny teto pasteur nanaitra kely anahy. Andriamanitra ny teny hoe zay madio apo, fa tsy hoe taty daholo ny fonareo diofoko. Zay madio apo no hitan'Andriamanitra. Misy safidy tsy maintsy raisinao, fa aza mody akinonao ambavaka ty foko ty mihitsy tsy mety mamela. Safidinao ny tsy amela, fa mamela eloka. Amen. Manana fahadiova-po. Ohatran'ny verina foana zany teny zany. Tsika tsy te hitan'i Jesosy. Rehefa neno trompety io, tonga dia mahita daholo. Amen. Fa raha vao tsy madio-po zany, misy zavatra mbola rezerizery fa tsy voavela. Io vao miahaka. Izy ny hatramin'izao fa mirapo mbola vonona. Zay mahatonga antsika tsy misy fanameloana amin'i Jesosy Kristy. Romana 9:1 araroty le fotoana iverenina amin'Andriamanitra hanaova-tsoa. Halleluja. Raha mbola manam-pofonena ianao misy antenenany aminao. Amen sa tsy amen. No zany aza lanina amin'ny zava-poana ny tombonandro zay omen'Andriamanitra, fa ijoroy amin'ny fahatokiana hanompoana an'Andriamanitra hatramin'ny farany, ary laliny eo ampanovana ny sitrapony. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Maka sitraka Jesosy. Misaotra ny amin'ny teny mpanitsina, teny mpahamarinana, teny fiainana, mampijoro anay amin'ny sitrapona ao an-trano. Tokony ova mifanaraka amin'ny zavatra rehetra, tokony ho izy ny zavatra rehetra, mialohan'ny fotoana apety ny zavatra rehetra, tianao amaranana ny zavatra rehetra araka ny sitraponao, satria ianao no alfa sy omega. Raisy ny voninahitra androany tamin'ny fotoana amin'ity zoma arivo ity, tsy na manginao ny tsirairay avy. Misaotra ny amin'izany teny fiainana zany, andinina hitena ny tokantrano ho an'ny vehivavy ireny mpianakaviana, ho an'ny zanaka vehivavy manoloana ny ray aman-dreniny, ho annay tsirairay avy eo am-panomponanao. Tsofoky rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fahitanao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka nomenao fiadanana. Mandehana amin'izao herinao zao amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny marary rehetra amin'ny fanotron'Andriamanitra mititaka arivo ity dia hositran'Andriamanitra ianao. Ny rofo rehetra esorin'Andriamanitra tsy alo amin'ny fiainanao tsony, ary io sakatsakany io nina ilanao ka mampisentanao eo mpanompoana. Fantatr'Andriamanitra ndraindray misy vesatra mitady tsy ho zakanao zany. Andriamanitra mahany zany eo amin'ny fiainanao. Mandehana amin'izao herinao zao fa nitompo ombanao, mandehana amin'izao herinao zao fa nitompo anangana anao, mandehana amin'izao herinao zao fa nitompo hitatana anao, mandehana amin'izao herinao zao fa vitanao io matona tsangan'Andriamanitra eo ianao. Mandehana ary vehivavy maherin'Andriamanitra, nitompo momba anao, ary nitompo anohana anao, nitompo iainanao. Eritrereto hoe tsy sahaka nanaovany fanekena sy nahasodrano tamin'ny Abrahama no nitenena fa Rebeka vadiny rehefa nangana an Jakoba. Izy nidika an'izay misy zavatra tsy hamangin'Andriamanitra ny lehilahy, fa le vehivavy Andriamanitra no miteny. Rehefa mety ny vehivavy ka miorina tsara amin'ny sitrapony, ilain'Andriamanitra ianao, mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao, mpiara-mimbonantoka amin'Andriamanitra ianao, satria ny prizy eo an-trano ianao mampirehitra azy amin'ny kioa sy ny lohalika eo amin'ny fanatrehany. Mandana ho vehivavy feno vavaka, ho vehivavy mpivavaka ho an'ny ankonanao, ho vehivavy tena hiteny tsodrano foana ho an'ny ankonanao, tsy mpanozony ianao fa mpitsodrano ianao, ary mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Mahita ny firehetanareo tsirairay avy amin'ny dingan'ny fahatsarana ho mba hampanohanan'Andriamanitra amin'ny kely sy voninahitra. Ry vehivavy isan'izay tonga eto mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, fa ho tahian'Andriamanitra ny eny nateraka ny kibonao.
tsy ho raraka ny enina teraka enkibonao ary hotahin'andriamanitra ny asany taranao. Mandana fa ninina zavatra tsy nandeha rehetra hatramin'izay ho ampandehanan'andriamanitra amin'izay. Omen'andriamanitra anao ny tolotsaina, ny fahendrena, ny fahalalana, ahafahanao mitondra sy mitantana ny tokantranonao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ry lehilahy maherin'Andriamanitra, solitenan'i Jesosy Kristy ampitombo ny afo ny fitiavanao anatinao any Andriamanitra. Tonga anao tsy mora kivy na ketraka eo amin'izay zavatra mety mbola hitanao fa tsy tanteraka eo amin'ny fiainan'ny vadinao. Fiainao koa le fitiavan'ny Kristy anangana maharitra, halleloia, mandefitra amin'ny zavatra rehetra, mitantana azy mba hahatonga azy ho tanteraka eo amin'izay planiny ilan'Andriamanitra azy. Mety misy fiaretana fa nivalim-pity anao satria fananankiray io akin'Andriamanitra aminao melohan'izay hafa hazakazanao any ivelany. Dia zao no tiako tenenina aminao amin'izay akin'Andriamanitra aminao hitorina ny filazao tsara. Ny fiorenan'ny vadinao ara-panahy dia loka ngeza be ho batainao voalohany amin'ny fotoana eonanao amin'i Jesosy rehefa mialy eto. Satria io izy Jesosy fofombadiko anankiray tahaka anao koa io fananankiray. Fa rehefa vitanao nandalika ao azy, nivavaka ao azy, nanangana azy dia satroboninahitra ho anao ihany koa zany eo anatrehany iray. Misaora azy amin'ny fonao manontolo, misaotra Jesosy ho anao fankasitrahana mandrakizay. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Azadino fotoanantsika era-pitso ao anatin'ny sekolin'ny kominiona masina. Hitondratsika ao anatin'ny teny izay manambara ny fahasarobidin'ny fiombonana amin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity andra pitso maraina amin'ny fitora tsy diso. Samy ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Veloma tompoko!